Feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Mbo mietretiko mba mipotsa fa tsy savy moa zany tsy tonga maitso savy fa tsy manino ny ravantsika rehetra raha Cyril rery mifo e tao ahoana fa ombon'izay manjy moa zany a de Cyril rery mifo fa ny ombo rehetrarehetra ohatrany matory be azo mijery tsy haiko inona nijery evanjareo tamin'ny alina teo hoe mbola mba saiko antaniko ny akamako teo hoe fa izy na ato misy baolina nga ohatrany tsy baolina lesy fa misy ohatrany olona reny le any de hoe filoham-pirenena hono le izy manao ohatrany apetrakantorany de izy hoe fangamoty efa mipetraka ay le izy hoe ao Amerika kay le izy zany de izy mitsara kosa zay taloha jery film ny Amerikana amin'ny rombo be de efa ahoana hoe fa nisolo de nisolo zareo isaky n'indray mamasabaro zany de misolo fa nytenen'le bandy akamanao any anaran'le président hoe Amerikana vaovao de zao hoe tena soiany fa ao Amerika hoa soiany fa ao Amerika lizo fa raha taty a natao amin'ny bandy fanalana angamba de tsy haiko tsony angamba de tsy haiko zay aloha zany neniko fa le olana antaniko zany tsy nanazava hoe vehivavy hono le izy zany de gagabe vehivavy nga hoa de hoe vehivavy le izy sady vehivavy ohatra manamaina le izy satria hoe Joe Biden hono le izy raha niresaka nataon'le ony de izy aiza Joe Biden aveo hoa de atao président ny Amerika de fiza ny tena anatana mbola anteneny zareo nzay de izy analany ny olona mijirama rehetra ohatra Robinet koa ny anaran'le izy hoe Joe Biden amin'ny Robinet hono zany de izy ny misotro rano anga izy ako ngony anamaina hoe de rano nosotrono zany tena zay hoe soiany fa ao Amerika hoa fa tena hoe Joe Biden amin'ny Robinet hono de izy le miara-miasa aminy mizamala be aoka ianja nga tena mariny tena ay le izy sady lehilahy ny anarany ve joba ranga le izy ve ranga olona tena hitondra fansoana be tsara kosa aloha zany ny ty amitsika koa zao ny mafinaritra raha mbo misy Robinet ohatran'izany aloha zany fa ny fiainana zay fandeha nzanga fa ny eto matory e fa aza dolo reto tsy nanambazy zany Joe Biden zany any yao ina tenena ina anina anosy anareo ne I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Rehefa iny, rehefa lasa olona. Alasinainy talata larobilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zelone, fa tianareo foana e. Galana, miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Orange. Tsara ny tia mikasika Francis e. Tsara ny kasika. Stéréo izy misaotra. Vaovao izy toa. Talekeo. Iny aloha fa namboariny talekeo. Ary vaovao ny tragno. Sara e tragno, sara e hetim-bolo, sara be raha aby izay hitako atoa. Da sara isika menakavy ka. Sara koa ny randrana. Faly miarahaba antsika rehetra tompo lasitoko fa miarahaba antsika rehetra ty am'ty alakamisy fa raiky amby roapolo nyty volana ity zay elaela tsy nahateto ny tenako satria
dra tafarady tafarady tagny zahay tafarady nanao tagna maro fa hoavy moa ny dra hoavy ny fotoa magnaraky iresahasika zay fa sy androany zay fa amy magnaraky da manao dramo zany foire de fin fa tsy manao dra magnaraky asika miresaka zay satria nagnamboatsy tragno feno fako zay tragnony TVM RNM izy io dra nalotony tagnatiny tao fako 2 mètres agnahavony fako tao 23 camion nanday anazy nibokatry no dra sahiragny olo tamagnodidiny vao nidiovina le tragno defa nisy nangeriny maraina an'iny tena tsaiky mihitsy anatin'ny fisaina le olona nasorona le fako 2 mètres ny ahavony le fako tao amle tragno efa 20 taona io fako io ny tao efa 20 taona io tragno io tsy nisy tafo efa 20 taona i trano io any tsy nisy mipetraka intsony nataon'olona fanariam-pako tao amle toerana antsoina hoe ambovo maiky ao atapon-tanànan'ny fort dauphin ao mihitsy de nidiovina isorana ny mpianatry ny lycée technique et professionnel afarady nagnadio anazy miaraka tamin'ny mpiasan'ny TVM RNM tao niaraka tamin'ny mpiasa ministère ray manontolo niaraka tamin'ny vahoaka ihany koa satria nisy fokon'olona nandio ihany koa teo isorana nareo mianakavy reo fa 3 camion ny fako niala tao tragno io tragno kelikely eo atontonony somatsara zay fa ny makamo vao niala tao le fako ny apitso maraina iny zany mba diodiovina izy nitonga avy any pompier nanoratondraka izy ny ariva ny madio tsara nifira tamy rano misy nangery sady tao maraina ny andro zany efa fanaovany olona maloto izy zavatra io zany hatramizay ka hatramizao ka noho zany misy vahiny ato dia angamba tsy tarazoka be loatra intsony amin'izany isika mianakavy fa ny mpanonany fandarana dia mbola ny orange sy ny galana atrany ary dia eo ihany koa ny aigle d'or izay nanoana fandarana tato ato nisy olo le anankiray le efa tsy nanoana fandarana intsony iny mandeha mivantana amin'ny Facebook isika izao ka dia RDJ 96.6 FM efa niaraba vezà teo miaraba daholo itsika mianakavy itsika miaraba antsika rehetra niovany technicien tsy te ho azo sary eo anatin'ny Facebook izy manao an'io eny misy zavatra mba pasipasoana kely aloha androany ny andro iresa-pirenena ho an'ny ny ino moa fifamihinana câlin de zay zany natonga nareo resaka zay tamin'ny foaza teo de ny câlin akoatra zay journée internationale de câlin câlin izy ohatrany tsy mahazatra ny gasy zany mahazatra efa lasa fazarana le izy zao ka nareo aty amin'ny vilina angamba zany fa niany mba ohatra batolava ohatra le teny hoe câlin mihitsy zany no natao hoe tsy mahazatra malagasy fa tsika efa nanao an'izany foana hatram'izay fa ny anah eo amin'ny lafin'ny fahasalamana no hitondrako alezy fotsiny hoe ny câlin nge ka ny câlin ka fitsaboana zany amin'ny olona indrindrindrindra ireo olona izay no lavin'ny fitiavana maromaro le ankizy ohatrany hoe kamboty na ohatr' zany na olona mivoadona mpitiavana na karazana ohatrany de câlin le fitsaboana irany Francis Turbon zany quand l'ain mandeha j'en comprends tsy mila de misy ny hoe calinothérapie izay atao mihitsy le izy anepitandra-masina appréciena mihitsy le olona anankiray iny de manao mitondra ohatra ny pancarte eo amin'ny tratrany eo zany izy hoe mila câlin za de zay olona rehetra mandalo de manao câlin aminazy daholo fa somary manahirana fotsiny le izy amin'ny ty aretiny ty aretiny makorel câlin za aloha anisan'ireny tsy akifidy misy lehilahy vehivavy ankizy ohatra zany ny ataon'le fa de miarabany izy mirahalahy ireto vao amin'ny orinasa jirama aloha izy no teny hoe izy farovina hoany jirama vao mba hanoana fandaharana io apprécie atsika mihitsy go mihitsy ny rano sy ny jiro any trano izy avy moa zany nareo zany zao saotranao nameny fitenenana miaraba ny mpiain'ny RDJ miarabantsika rehetra ihany koa tena tadidily raha vao ny olona manana volombava ohatra zao ohatra zany ny feony eno tsara le volombava fotsifotsy eno tsara fotsy onareo zay mieno any amin'ny radio any eno tsara fa ohatra zany le olona de ahoana le amin'ny oladady iny kely feo kely ka zany teneniko hoe iny zao hafa nefa ilainy tenyle manana feo teo Rivra Daniel zany ny anarako talent général lefitra misahana ny arabaritra ny marketing sy ny digitalisation miaraka amiko eto Thierry Ramangasoavina tale arabaritra de fa miaraba ny mpiain'ny mikasika ny arabaritra kely ay olo anankiray le teknika de fa miaraba sy mandray anareo mirahalahy misy ny zavatra olona zay na matotonga nareo moa zany avy miteny nareo vao ametraka fanontaniana zay fa tsy hita hoe ina loatra ny antaninareo fa biby bosesika atondoana atony ny jirama alefaso nge
Tsy aloha tomboko amin'ny câlin ve le câlin virtuel. Ny antony nahatongavana eto androany zany dia misy antony lehibe satria nametraka zany tolotra vaovao ny jirama tamin'ity volana janoary ity dia ny fametrahana ny optima na ny optimisation tarifaire zany ho an'ny mpanjifatsika misitraka ny tarifa ny tokantrano. Ny fametrahana an'izy io moa zany tsara ampatsahivana ihany hoe inona ny antony ny tolotra vaovao io. Ao anatin'ny asa fanarenana ny orinasetsika jirama zany isika ankehitriny kanefa na dia zany naty zany dia tsapan'ny jirama zany hoe misy ny fasairanana eo anivon'ny mpiarabelona amintsika zany indrindra mpanjifatsika indrindra zany tao anatin'iny ame anara-pahasalamana iny fiboana ame anara-pahasalamana dia misy zany ny eritreritra sy ny kajy nataon'ny jirama momba ny tarifa BT zany ny resantsika eto. Inona le BT io zao? BT io zany hoe basse tension io zany le tarifa zay sitrahantsika any tokantrano fa tsy aty amin'ny orinasa io zany. Zay zany mahasamihafa azy. Dia ao anatin'izay ihany koa ny fanatanterahana ny velorano faharoan'ny filohan'ny repoblika. Eo anivony zany ny famatsiana herinaratra sy rano ho an'ny rehetra amin'ny sarany izay mora indrindra. Zay zany ny antony faharoa. Dia mijery zany ny jirama hoe firy isan-jato ny mpanjifan'ny jirama io zany no misitraka ny tarifa tamin'izany fotoana zany zay natona hoe tarifa sosial. Tarifa sosial io zany dia eo amin'ny 254 000 clients io zany. 254 000 clients na 500 isan-jato. 500 isan-jato zany ny mpanjifan'ny jirama no misitraka tarifa 14 tamin'izany fotoana zany. Era Madagasikara io Eraka Madagasikara ny resaka. Eran'io ako mbola atao eraky ny ihany koa ny eran'io Era Madagasikara. Sotranao falitsitsy. Me câlin kely angamanao. Câlin-bolombava. Câlin-bolombava. Sakamatory câlin-bolombava. Sady mamo mety matsilo. Matsilo. 500 isan-jato zany no eran'ny Madagasikara no misitraka n'izy io dia ny nataon'ny jirama zany dia mijery le antsoina hoe tranche 1 amin'ireo mpanjifa ireo. Azoko tsara mihitsy zay tranche 1 zany. Misy kajy maromaro zany fandaniana. Dia rehefa nidiniana zany izy io dia nitarina ny tranche 1 zany 25 kWh izy taloha dia natao 50 kWh amin'ny vidiny zay faran'izay mirary. Nasonitra zao zay. Satria zay io zany dia nampidinina mihitsy zany io tarifo io satria raha 141 ariary izy teo aloha dia lasa 130 ariary izy ankehitriny. Talia sao dia mba fitaka maimboampy zany. Azoko limité. Satria izy 25 taloha zany 25 le kilowattheure no alohanao amin'ny 141 ariary. Fa zao zany 50 kilowattheure alohanao amin'ny 131 ariary. Tombony ihany siramamy zany. Aporisihana ianao zany anjiva betsabetsaka fa somary ahenany kely. Azoko izy ka mazava saotra jirama. Omena exemple tena mazava ianao. Tsy maintsy ho azon'ny vahoaka ihany hoe tsy maintsy ho azon'ny vahoaka ihany hoe nahoana no amboarina ny kapoaka amin'ny vary. Jirama. Misy zany ny tarifa tsy maintsy nampidinitsika. Io zany amin'ny 14 io resaka io. Io zany 14 zany navadika tarifa social. Le hoe ny isan'ny voanjo tsy miova fa ny vidin'ny voanjo miova sa hoe ny isany miova zay mihitsy ka ny isany miova satria nampiakarina 50 kWh lesa 25 izy dia vide koa mbola lovana satria 141 izy dia natao 130. Ny tianambary eto zany dia io optima io raha jerentsika zany hoe mitovy ny fandanianao ao anatin'ny volana. Mitovy zany fandanianao raha oharitsika ny volana desambra sy ny volana janoary raha mitovy fandanianao io dia ho an'ny 20 isan-jato ny mpanjifatsika zany dia miena ny fakturany. 20 isan-jato dia mazava ho azy zany. Fa raha sendra tsy mitovy zany dia ahoana? Dia zay zany mazava ho azy le teny calcul. Efa namboary no calcul io satria za tena nampiasa ny tarifo 14 io mihitsy mantsy. Dia io zao hoe tena ohatrany mihinana be ho atsika zany fa aleo asonitra amin'le 16 satria somary lafolafo iny.
de somary lafolafo iny le 16 iny fa mba am'zay mba betsabetsaka le première tranche le izy fa mbola efa fantatrareo mihitsy am'zay le calcul mbola hoaniny ihany ianao na de manao le tarif 16 ty ary vitanjareo mbola mahazo tombony ihany izy vitanjareo mihitsy tena amin'ny tarif 14 io enjanireo ka ny tarif 16 koa raha diniantsika le tranche 1 le tarif 16 zao raha diniantsika le tranche 1 le tranche voalohany dia nampidinina koa tanao zany satria fa nampisondrotana indray le kilowattheure 300 sy nampiakarina koa kilowattheure natao firy indray de iny zany raha raisitsika tsotsotra ohatra zao le katsy dia 370 ariary zao iny tranche 1 taloha dia natao 340 ariary nampidinina zany fa le kilowattheure indray natao firy indray dia ny kilowattheure zany raha ny tranche dia hatramin'ny 131 kilowattheure antsika no eo amin'ny 340 ariary fa ny teo aloha firy moa iny zany tsy nietsika na tovy am'le taloha ihany zany iny zany hoe mahazo tombony kokoa zany ny tarif 16 arakaraka le fandaninao satria zany zay zany le zavatra roa zany tsara ambary ny voalohany indrindra dia mahatonga antsika eto androany mazava ho azy fa nisy natsikaritra fiakarana zany ny mpanjifatsika satria 20 isanjato ny resaka teo tsy maintsy resantsika koa le 20 isanjato ny mpanjifatsika zany de eo an'ireo 20 isanjato ireo zany de misy kady zany nataony jirama ary tsikaritra hoe ny 70 isanjato n'ireo 20 isanjato ireo dia ny tombo ny fandaniny 70 isanjato n'ireo 20 isanjato malatsika lasa teknika kely izy fa azahodinao mihitsy ny solo niakatra zany fandaniny le olona de mazava ho azy niakatra ny facture zay zany ny akabiazany tsy ataoko hoe 70 fa ny akabiazany le ambiny le amin'ny 20 isanjato nahita fiakarana zany de niakatra ny fandaniny mety nampiasa herinaratra kokoa izy nandritry ny fety ohatran'izay de mbola misy koa nefa zany ireo mpanjifa zay nahita fiakarany facture izy nefa tsy niakatra ny fandaniny resaka jiro ty resaka ty aloha re olona resaka jiro mbola tsy miditra amin'ny ranontsika aloha ny jiro zao no resantsika eto fa maninona kay dia zay zany le antony tsy maintsy hojerentsika satria zany reo fampanina oazisy be mity bezera ve tonga de nisy reo mpanjifa reo zany dia rehefa namoaka an'le optima zany jirama de nanaovana torohevitra nandefasana taratasy zany mpanjifatsika tsirairay avy de anatin'ny taratasy iny nisy torohevitra hoe raha dinianay ny fandaninao tany aloha tamin'ny lasa dia ty tarif ty tokony metimety aminao kanefa mety tsikaritra zany hoe tsy mety amin'le mpanjifa tsy mifanaraka amin'le atsotsika hoe fandaninina profil de consommation zany io tarifa vaovao io de tsy maintsy zany hojerena ary ahitana vahaolana mba tsy isiany fiakaran'ny facture an'ireo mpanjifa ireo intsony zay zany ny raha namaky ny didim-panjakana na ny décision voaka tamin'ny conseil des ministres maly zao tsika dia mazava ho azy ary mazava tsara ny mazava tsara ny ohatran'zalana zany zay sika antaliko teo mantsy ohatran'ny hoe ny foanana le décision le tarification io raha tsy diso ny décision conseil des ministres dia milaza mazava tsara ao anatin'ny 20 ora dia tsy maintsy mahita vahaolana zany ny jirama mba ahafahana mitraité na manitsy corriger zany ny zay fiakarana zay tsy mifanaraka amin'ny fahefamividy zany ny mpanjifatsika dia zay natonga nanresaka an'ireo 10% moa zany izy na 9% tena marina ny mpanjifatsika zay nahita zany 6% moa Facebook mety misy ifandraisany an'izay fa ny 9% le mpanjifa ireo zany tsy maintsy dinihana hoe inona zany ny vahaolana satria misy ny vahaolana fa tsy maintsy omena vahaolana zany izy ireo ka ny fangatanay zany de voalohany indrindra ny mba ahafahan'ireo mpanjifa ireo zany manantona ny masovoan'ny jirama na manantona ny plateforme zay napetraka manokana zany ahafahana manolotra an'ireo vahaolana ireo ho an'ny mpanjifa eo an-tany mena ny ataon'ny jirama zany eo an-tany mena eo an-tany mena eo amin'ny akaikin'ny zany ho Antananarivo ihany le olana miseho zany de zay zany tonga nanyresaka hoe misy ny
point d'information zany na filan-kevitra zay efa mipetraka manerana ny nosy ny agence eto Antananarivo mazava ho azy fa isaky ny toerana misy jirama zany dia misy ny filan-kevitra zany ahafahan'ny mpanjifa izay tsy mpanjifa rehetra tokony tadiditsika hoe misy an'ireo 800 mpanjifa ireo zany raha nitovy ny fandaniany dia nahita fienan'ny fakturany izy fa misy an'ireo 100 ireo zany izay nahita ny fiakarany ny fakturany izy nefa tsy nietsika na niena ny fandaniany ireo zany le tsy maintsy ahitantsika solution vaolana dia ao anatin'ny 700 zany nafatinareo nareo ny asanay ne dia hitady vaolana ny asanay ny antony zany na ny fomba zany izay iasantsika momba an'io dia na zany anoratana ireo mpanjifantsika ireo zany mba ahafahany manatona ny jirama na ho atsoina manokana zany izy ireo ary efa misy fantatry ireo olona ireo aiza ho aiza ny akapiasa fantatry ireo olona ireo ka satria efa manao analyse zany izy ilay hoe aiza ho aiza le facturan'izy ireo firy ny montant ary iza ireo olona ireo tsy maheno aloha zany fa tsy maheno fa sady tsy sary rety tsy manino tonga dia tarifa 29 be ny sariko tarifa 25 kely fotsiny ny teneniko ka ho faly ery hoe tonga ao ny jirama moa zany dia rarotiny ry jirama malalo misy zavatra tena nandrasan'ny olona nareo tonga hoe ohatra hoe resaka atao amin'ny rivotra amin'ny ankapobeny zao le resaka ataony namana mpiasan'ny jirama sotra nareo tonga misy zavatra tena nandrasan'ny olona be aloha mino fa ho resahanareo rehefa avy eo fa raha tena marketing zay le auto relevé sy estimé sy ny akabeazan'ny olona ohatra ny kapohana vato zay ny resahana aloha dia rehefa avy eo nareo mampiditra tarifa hafa indray satria nahoana lasa vomanga sesika bebe le izy ny ao sy levina ny ao asisika ihany zay aloha ny opinion satria mety misy sondage tokony ataonareo ihany hoe kenda ny olona alleluia anareo Joe Biden ombako mana aloha zay teniny zay satria ny olona tena lasa mipetsaka ny menimenina zay moa zany tena mitsokorofo kely anivon'ireo olona ataontsika hoe ambanimbany kokoa no ny antoniny moa zany efa tsy misy tsony eto Madagasikara fa na mahantra na manakarena zay ihany na ny mahantra na manakarena dia ny olona zany zao zay daholo ny fimenimenina ny olona hoe tena lasa miakatra be loatra ity zavatra ity nefany nandalo fotoa tsara itsika dia ny fahasalaman'ny paosy tsy salama mihitsy tsy salama dia mino fa ho lasa ho tongany am'izay le fanazavana io zany zao tsara kamba tonga dia toizanareo foana le zavatra efa nomaninareo avy any dia rehefa avy eo mametraka ny fanontaniana zay zany ny antony nanomboako an'le izy tamin'ny hoe sikajy marefo satria nareo tsy atsam'ny folo mety hoe eto foana arakaraka fitiavanareo anay ihany ka c'est le câlin omenareo saro tiavina zay zany antony nanomboako azy tamin'le hoe sikajy ny olona marefo na classe sociale défavorisée satria ireo mihitsy zany jerena hoe ahoana ny ahafahana vaovao mafaly zany le izy hoe ahoana ny ahafahana manome tosika zany tosika herinaratra ho an'izy ireo ary ampididina mihitsy zany tosika herinaratra le izy mba ahafahantsika zany mampidina an'le tranche une an'le tarif social afaka manome ohatra angambontsika meko ny talerabaritra angamba fitenenana satria lasa théorie fotsiny le resako nefa misy cas pratique zany nefa lisy teo atsy anazy mbola théorie le chiffre avoakanay aloha voalohany chiffre fanizara facture zay tamin'ny janvier eo efa misy eo amin'ny 200 millions mpanjifantsika nanay facture vaovao zay nikajina miaraka amin'ny Optima dia à partir d'andreo zany nanomboka nanao statistique kely nafahany DGA namoaka ny statistique de 80% raha zone io zany hoe Antananarivo filoatra Antananarivo 80% nazo fianan'ny facture raha nampitaina ny décembre sy ny janvier aka exemple anankiray satria amin'ny resaka olona marefo ty zao tarifa 14 ataontsika hoe rakotony anarany eto Antananarivo izy zone 1 zany tarifa 14 nisy azy taloha 139 kWh teo ny fandaniny amin'ny volana décembre mitovitovy amin'ny tamin'ny janvier 87 217 ariary no facture tamin'ny décembre rehefa nijeren'ny jiramany mombamomba azy dia ny conseilleny izy andeha amin'ilay tarifa éco tamin'ny janvier vokany nidina 75 616 ariary ny facture tamin'ny janvier ka réel io ovina izy no nomena ny sosokevitra io hoe ataovy tarifa éco ianao
tamin'ny décembre zay no nizarana le taratasy. Nisy ara tamin'ny novembre efa nandeha le taratasy. Izy efa avy nandohan'le facture décembre io. Facture efa voalohany décembre efa taloha e. De raha jerena zany niena 11 600 ariary ny tany facturen'io monsieur Rakoto io. Tsy mena zany anarana fa tsika Rakoto satria manahirana 13% no fianany ny nareo moa zao tsy maintsy hitaditady le ohatrohatra mety aminareo foana. Misy ohatra olona aminay zao tsy mahita le ohatrohatra le tsy mety aminareo mihitsy. Afaka mitady fa reto aloha l'exemple mba mampiseho hoe tsy le ona moa fiteny monsieur Erika teo hoe resaki tsy zay lazaina azy teo fitaka maimbo ampy fa exemple tena concret zany tsy ametsika tia 80% amka azosika jerena zay. Misy tarify misy koa raha mijery sika ndray le orinasa kely ty zao nalaiko hoe tany Antsiranana satria moa zany le vinatsika koa de le mba anapina ny any amin'ny faritra satria tany lafo be foana ny vidin'ny jiro raha ampitahina amin'ny Tananarivo sy ny zone 1 hoe Tamatave sy ny sisa. Ty zao cyber café cyber kely sy manao impression. Tarif 22 nisy 541 kWh amin'ny fandaniny 578 452 ariary nalohany. Nous conseillons izy idina amin'ny atao hoe tarifa confort dia nahazo fihenam-bidy 96 901 ariary moins 16% zany. Ino ava izy mivokatra zany. Hatramin'izay ny tarifany pratiqué tamin'le tarifa hoe olona manao orinasa kely reny zany tany amin'ny zone 3 Antsiranana 795 ariary ny kilowattheure. Tarifa firy zay zao? Tarifa 22 tamin'ny androny, tarifa taloha. Dia mivadika tarifa confort izy manana tranche izy jusqu'à 300 kWh 560 ariary no ampiarina. Dia ambonin'le 300 io 764. Ka le ambonin'ny 764 io ambanin'le 795 resaka teo. Tsotsoriko le resaka miena na ho an'ny résidentiel le marefo resantsika teo tarify 14 na le olona manana orinasa kely ivelomana ka mandany jiro misy kokoa no tokantrano miena amin'izany salanisy zany ny facture rehefa mikomparena zany nampitahina ny fandaniana décembre amin'ny janvier. Le fanazavanareo mantsy tena hita hoe any anaty rahona any ho an'ny olona zay mieno. Za aloha zany mafatapatatra an'izy mahazoazo kely an'izy mihitsy fa ny akabeazan'le taremarika omenareo dia ohatra manam-pirofo foana hoe tombona le kajikajy ataon'ny jirama misy mahazo tombony ianareo miena ny tarifan'ny olona sasany miena facturen'ny olona sasany moa zany rehefa tena andaloha le izy ohatra rehefa mampiasa an'ity tarifa ty sy ohatran'ity kanefa amin'ny ankapobeny ny olona zay miresaka tena miakatra le vidin'ny jiro tena miakatra izy nefa ny fanazavanareo dia hoe ny sonitra kosa angamba ny consommation-nareo. Afaka miteny kely ve za? Mitodika am'le namana jirama anankiroa za hoe fanareo ve nefa ny matsapa hoe mikakaka be le olona am'le facture misy fitaraina na tsy zakan'le olona tsony na le jiro na le rano tapaka. Sasao mihitsy tsy masaka. Tsapanareo ve le izy dia renareo? Voaliko aloha zany le resaka tarify ny tenenitsika teo zany hoe misy dokam-barotra mpamorona ianao, mpandrara, mpanao asa tanana, mpikaroka, sika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovanyizany sy ahazonao ny mari-pananana. Izany irery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsara drariny. Tongafa mandrakitra an-tsoratra ny zava noforonao aty amin'ny OMAPI ambanidia na antsoy ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifananana ankalalahana. OMAPI. Mafana ny andro, kapakapa maivana any Aigle d'Or ndray zao ny malaza. Modely vita amin'ny hoditra zato isanjato, vita malagasy zato isanjato, tena mafy nefa 10,3 monja. Style daholo. Aigle d'Or, miaraka amiko isanandro. Mitony feitoeran'ny magasin Cosmos. Hatramin'ny 7 febroary, entana authentique amin'ny marka fadadaza amin'ny vidiny mirary. Électroménager, fanaka, kojakojan-dakozia maro samihafa, finday, audiovisuel, miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 10 isanjato. Ny 10 janoary ka hatramin'ny 7 febroary, manatona eny amin'ny magasin Cosmos akaiky anao. La vitrine eny amin'ny magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance.
Canal Plus, naiza naiza eto Madagascar. Canal Plus, naiza naiza eto Madagascar. Canal Plus, naiza naiza eto Madagascar. RTJ amin'ny Val Maraina. Manaraka hatrany ny RDJ isika tompoko, ity indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Alakamisy fa 2 ny volana janoary taona 2024 miaraba antsika rehetra ankafariana tompoko ary manasa antsika ihany koa ankafariana hanaraka hatramin'ny farany ny fotoana vaovao eto amin'ny 96.6 FM. Misy ny filan-kevitry ny minisitra izay natao teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoroteny omaly, atao anatin'izany nalalana fa mila arindra aingana mba hifanaraka amin'ny fahefa-mividy sy ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara izay vao avy sedra ny olany valanaretina ny vidin-jiro sy rano ampiarin'ny orinasa Jirama. Tokony tsy mbola hiatra ny fampiakarana ny saran'ny jiro sy rano mba hoentina mitsinjo ny fiainam-bahoaka sy ny fiainana isan-tokantrano. Ao anatin'ny 27 ora ary no ilaina havitan'izany mba ahafahana mitsinjo ny mety olana ara-tsosiala teraka ny fiakaran'ny vidin-jiro sy rano. Marina fa ny orinasa Jirama dia mbola mandray subvention avy amin'ny fanjakana ary anarivon'ny tapitrisa ariary izany. Noho izany indrindra ilaina ny fampidiana ny orinasa Jirama ny saran'ny jiro sy rano izay mitona mivantana amin'ny fiainam-bahoaka. Efa napetraka avokoa ny paikady rehetra mba hitantanana ny vidin'ny jiro sy rano mba tsy hiakatra ary tokony hitoy izany ezaka izany ary efa natomboka sy natao hatramin'izay. Noho izany indrindra dia manao fanambarana ny filan-kevitry ny minisitra ary manao karazana fampahafantarana fa io 27 ora mena ny Jirama io dia andaminana ireo faktura izay tsy takatry ny rehetra intsony ny fanefana azy amin'ny sarany vaovao na ampiarina voaingana io, kanefa hita sy tsapa fa mehopampana ka tsy takatry ny fahefa-mividy intsony. Ilaina ny fakana ny hevitry ny ministera izay miahy sy ny governemanta manontolo amin'ny fampiakarana vidin-jiro sy rano izay misy fiataikany be amin'ny fiainan'ny mponina saika manerana ny Madagasikara ho hiatrany ny fampahafantarana nataony ny filan-kevitry ny minisitra. Nankatoavin'ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny fandraisan'ny fanjakana an-tanana ny droit et taxe à l'importation ny DTI momba ireo fitaovana ara-teknika hoentina manome rano fisotro madio amin'ny alalan'ny famadihana an-dranomasina ho rano fisotro madio any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Izany dia natao hiadiana amin'ny kere sy ny tsy fahampin-drano any amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny ihany. Fa mbola niresaka momba ny volamena tonga tany Afrika Atsimo tamin'ny endriny mahagaga ny avy eo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra. Nampahafantarina fa misy ny fiaraha-miasa ary eo andalam-piaraha-miasa tanteraka ny fitondrana Afrikana Atsimo sy ny fitondrana Malagasy amin'ny alalan'ny ministera anaraham-bahiny sy ny ministera amin'ny fitsarana momba ilay raharaha bolongambolamena tratra tany Afrika Atsimo. Nalefa any am-pelantanan'ny departemanta Afrikana Atsimo avokoa ny antota taratasy rehetra momba iny raharaha iny. Efa nalefa ihany koa ny mandat d'arrêt international ho an'ireo voaroroy amin'ny raharaha iny ary mitonga famitorana na ny eto toerana eto Madagasikara izany na ny any Afrika Atsimo. Efa nisy mifangatana hamerenana ireo olona sy ny entana eto Madagasikara. Hisy ihany koa ny fifanantonana bebe kokoa eo amin'ny fitondrana Afrikana Atsimo izay anamafisana ny fifampirarahana ara-diplomatika eo amin'ny firenena Afrikana Atsimo mba hanatanterahana ny raharaha-pitsarana aty Madagasikara ka hamerenana ilay bolongambolamena eto Madagasikara satria dia voapirofo haniainga avy eto an-toerana ary teratany malagasy ireo voaroroy nitondra ity volamena ity tany an-toerana. Ny governemanta dia tsy mitsahatra miady amin'ny fanondranana an-tsokosoko ny harena-pirenena izay voatonona manokana amin'izany ny volamena sy ny vatosoa ho hiatrany ny filan-kevitry ny minisitra omaly. Fa nisy ihany koa ny fanendrena olo-mpanjakana ambony maromaro teo anivon'ireo departemanta ministeriel
matériel maromaro ihany ko eto amin'ny tany sy ny fanjakana rehefa filan-kevitry ny ministra toy izao fa ny fanafoanana ihany ko dia misy hatrany ary ny filan-kevitry ny ministra dia nanafoana ireo didim-panjakana manaraka ireto araka ny tolo-kevitry ny ministra ny fitsarana dia foana ny didim-panjakana nanendrena ny sekretera jeneraly araka ny tolo-kevitry ny ministra ny fahasalamam-bahoaka dia foana ny didim-panjakana laharana 5 raika amby 7 tamin'ny voalohan'ny volana jolay taona 5 nanendrena ny taliha mitantana ny centre hospitalier universitaire Antanambao Toliary araka ny filan-kevitry ny ministra izay natao omaly sy araka ny tolo-kevitry ny ministra ny arena kibon'ny tany sy ny loharanoka arena stratégique dia foana ny didim-panjakana laharana 20 tamin'ny 4 marsa taona 20 nanendrena ny responsable de l'unité de coordination de suivi et évaluation et d'analyse ao amin'io ministera io. Dia iverenantsika ny resaka jirama satria tsy ny filan-kevitry ny ministra ihany no ny resaka momba azy io fa omaly tolakandro dia nisy ny resaka nataony ny mpitantana ny jirama ary tao anatin'izany no nahalalana fa 20 isanjato ny mpanjifa dia nahita fa niena ny vidin-jirony vokatry ny tetikasa optima hoy ireto mpitantana eo anivon'ny jirama ireto raha mitovy ny fandaniana nitondra ny fanazavana momba io tetikasa io ry zareo izay ahitana ireo tarifa efatra eo ny tarifa sosial, ny tarifa ekonomika, ny tarifa confort ary ny tarifa super confort ary zany dia ilaina ampiarina ary ho ampiarina amin'ny fomba rehetra satria dia nambara ny tale generalin'izany jirama izany Andriamanga Vonjy fa betsaka ireo tsy mahafantatra tsara momba ireo tarifa teo alotony hoe tarifa 14, tarifa 16 ka mba hanamorana ny tolotra omeny jirama no antony nanovana ity resaka fomba fiantsona ny tarifa eo anivon'ny jirama ity. Ny tarifa sosial ohatra dia natao an'ny mpanjifa mandany latsaky ny 100 kWh. Ny tarifa ekonomika dia ho an'ny mpanjifa mandany jiro latsaky ny 50 kWh. Ny tarifa confort dia ho an'ny mpanjifa mandany latsaky ny 300 kWh isam-bolana ary ny tarifa super confort dia ho an'ny mpanjifa mandany mihoatra ny 300 kWh isam-bolana. Nilaza ihany koa Vonjy Andriamanga izay tale jeneraly nyity jirama ity fa ho fanarenana ny orinasa ny tanjony izany tetikasa izany ary nisy fanampanazavana nentiny tale jeneraly lefitry ny jirama fa ho fampitoviana tsikelikely ny vidin-jiro ho an'ny mpanjifa isa-paritra ho fanamorana ny fampiasana ny tarifa noho ny Covid-19 dia mametraka tolotra vaovao hanampiana ny sokajin'olona marefo ary ho fampirindrana ny fandaninana satria sarobidy ny angovo izay no antony nampiasana ity hoe tetikasa optima amin'ny resaka tarifa ny jirama ity. Tombony amin'izany tetikasa zany ny fidina ny vidin-jiro hatramin'ny 5 isanjato ho an'ny tarifa sosial rehetra ary 9 ka hatramin'ny 9 isanjato ho an'ny mpanjifa mandany latsaky ny 30 kWh isam-bolana. Noho ny fampiarana io optima io dia 20 isanjato ny mpanjifa mahita fa miena ny fandaniana raha mitovy ny fandaniana teo aloha. Ny 20 isanjato zany amin'ny mpanjifa zany hoe 7 alina kosa dia nahita fisondrotana teo amin'ny facture. Ny 1 isanjato amin'izy ireo nampiakatra amin'ny fandaniana ary zay ny antony mampiakatra ny facture. Torohevitra dia ny hoe mahaiza mitsitsy ary mahaiza isika mikajy tsikelikely any amin'ny fomba fitsitsina satria izay ihany no tsy mampiakatra ny vidin-jiro alohantsika isam-bolana. Fa resaka bolongambolamena dia mitohy isaky ny miova ny andro ary dia misy indray ny fandavana avy eo anivon'ny ministera amin'ny fitantanam-bola mpanjakana izay milaza fa tsy manofa ny fiaramanidin'ny kompania STA ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mpanjakana hitaterana bon de caisse ho an'ny mpiasa mpanjakana. Navoaka ny Africa Intelligence.fr fa fiaramanidina ho fain'ity ministera ity no mitondra ny volamena tany Afrika Atsimo ary dia namaly avy tany zany ary namaly botana mihitsy ny ministera fa tsy mampiasa izany fiaramanidin'ny kompania STA izany ry zareo. Dia ajantsika eo indray aloha ary ho taperitsika ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ satria dia efa tonga eo amin'ny fifaranana isika ankehitriny. Ny fotoana manaraka dia afaka adiny roa indray izany hoe amin'ny 10 ora rehefa avy eo fa ny fandarana rehetra eto amin'ny RDJ dia mbola mitohy hatrany ary mirary soa antsika rehetra tompoko ahita ny sosiny tsara eo ampanarahana ity onjam-peo ity. Mandapiresaka vetivety ary tompoko lahy sy tompoko vavy.
seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao araba tompoko miaraba Rainibosy zaho moa zao vao tonga dia arako hatreny an-dalana le resaka ary makasitraka ny fahatongavanareo tompona andraikitra avy eo amin'ny jereo le olona rehefa miresaka hitako tsara mihitsy ianao na za nge efatra amin'ny masoko zao ary za mahay masony solipatra zay ady mahay gila maso koa azafady re tompoko mahafinaritra masoko mihitsy no asianao am'izany mahatonga tsy nahajery anareo manko dia mihitsy ity soratra ity ato amin'ny gazety l'Express de Madagascar amin'ny lohateny lehibe indrindra jirama l'État suspend le tarif optimal. Misy fandraisany amin'ny vaovao nambarany namana Rambelo teo izay zavatra izay voatentsika teo koa moa hoe 20 ora no anamboarana izay zavatra rehetrarehetra zay ny fitarainany olona tsikaritra any amin'ny serasera moa seraserany isanjato malagasy Facebook io ny anontaniko ary mba asiana fanazavana misimisy kokoa dia ny hoe fananinana loatra moa no tonga tsy maintsy tonga tamin'ny tarifa optima io nareo sotranao am'izay fanontaniana izay ary ho averina zavaina le izy satria zany mbola tsy ampy le fanazavana misy antony anankitelo zany izy io ny voalohany indrindra dia tsika ao anatin'ny orinasa jirama dia tsy maintsy mitsinjo ny mpanjifa. Izy io zany io optima io dia vaovao tsara io ho an'ny mpanjifatsika satria araka ny tenenina teo hoe mahita tsika zany raha mitovy ny fandaninao 20 isanjato ny mpanjifatsika no miena ny fakturany. Zay zany ny voalohany ary indrindra aty amin'izay le antony faharoa indrindra fa aty amin'le skady marefo na tarif 14 izy taloha dia lasa tarifa social izy ankehitriny ireo tarifa 14 ireo dia 570 isanjato ny mpanjifatsika jirama no anatin'ireo. Ny tarifa ekonomika izay manaraka an'izay dia eo amin'ny 570 na 770 isanjato akory ary ny mpanjifa jirama no anatin'ny tarifa ekonomika. Ireo ny akabeazany zany hatrany 70 isanjato zany na mihoatra aza ny mpanjifa jirama zany no nitsinjovina nijerena hoe ahoana ny ahafahana mitondra zany fanampiana na izay antsoina hoe tosika herinaratra ho an'izy ireo zany mba hiena ny fakturany. Misy anefa tsikaritra ary zay ny antony atongavana eto ary zay koa ny antony namoahan'ny conseil des ministres ny décision iny hoe misy kosa ny faktura zay tsikaritra fa niakatra ny vidiny. Ny antony dia misy antony maro fa anisan'ny antony dia niakatra ny fandaniana ireo mpanjifa ireo. Misy kosa nefa ny mpanjifa izay tsy nandany kokoa fa niakatra ihany ny tarifany. Dia reny zany mpanjifa reny no andefasan'ny jirama taratasy ho antsoina manokana efa mipetraka ny rafitra rehetra zany manerana ny nosy misy ny plateforme ao tamena misy ny agence ny point d'information ahafahana zany miangavy an'ireny mpanjifa ireny hoe tongava makany amin'ny jirama mba ahitantsika ny vahaolana satria misy zany ny vahaolana afaka ahitantsika ho an'izy ireny. Ohatra zao mety rehefa nanao nkady zany jirama hoe ty tarif ty no metimety kokoa amin'ny io mpanjifa io dia mety tsy mifanaraka tsony io amin'le profil de consommation na fomba fandaniany mpanjifa zany ny herinaratra dia diso zany le proposition na le fanjirama tany amin'ireo mpanjifa ireo izay ialana tsiny raha nitranka zany zay zavatra zay dia ho ahitsy zany na ho corrigena io profil de consommation na le tarif malaladalaka dia zay zany afaka miditra elaela kely fotsiny zay sa roa fotsiny jiramain tintin tsy tafiditra ve allo miananao ao ay efa maheno aka eno dia miala tsiny azafady miditra kely ka miditra kely maheno nareo Rainibosy tena mpanjifa koa fa za mpanjifa ohatran'ny mpanjifa rehetra mamerina ihany ako le fanamariana teo zany raha ohatra maheno le jirama satria araka le resaka teo nanomboka tany mifeno nandalo français ka tonga aminareo zao resaka serasera sy ny resaka commercial sy fa nandalo tsitsy daholo zao ny olan'ny mpanjifa ny tena olan'ny mpanjifa dia ny fahazahoana n'le resaka ny jirama ny kapobeny manao hoe nareo mpanjifa ngamba mety misondrotra ny consommation anareo
amin'ny ankapobeny a miaina azy ny consommation-na jirony olona satria tapaka foana ny jiro ny resantsika jiro. Ny mpanjifa zany a manao resaky ny tsy mahay, tsotra kely ny teneniko, resaky ny tsy mahazo teknika, fa resaky ny olona tsotra. Ohatra namanay le baba zay antan'io fa izy de tsy tao an-tranony anisan'ny fotoana rehetra. De ny fanazavana zany hoe aoka kosa ny jirama akafepetra mba tonga an'le facture tsy ho estime intsony, ary ny ray maraina misy hoe tsy mandora ivolana ary ianao tompoko, fa raha ny consommation an'ny olona amin'ny ara-boajanahary mandeha ho azy manena consommation daholo ny olona amin'ny ankapobeny. Zay atao hoe discours na firesaka zay nefa ilaina mba nareo jirama eny miteny zay, fa matetika eno aminareo jirama de toy zao hoe nareo kosa betsaka mareo mpanjifa no mitombo ny fampiasan'ny jiro ka mila zao zany hoe mbola manadio tokonana aloha nareo jirama aloha, nefa raha ny tena marina am'izao sepotra sikenda ny olona amin'ny facture, nefa nylay service na le jiro mila fanazavana teknika koa nareo fa hoe maninona ny isaky mirora-piso de maty, manazava kokoa zay zany nareo de somary manao saluan'ny vahoaka hoe mafy mahazo anareo tompoko satria jironareo aza tabaka, ny facture-nareo aza miakatra. Miampy ny estime ozy ny fiten'ny olona zay estime foana, nefa ny a le tonga amin'ny mail ara-dalàna le 16 janvier de voavaly le izy avy eo. Misy pirofo aty aminay fa nalefanay tamin'ny andro marina mihitsy ilay mail sy le scanner, nefa tonga amin'ny mail valy le avy any aminareo hoe tararay andro tompoko ka estime ihany ianareo. Ankapobeny moa zay a tsy misolo tena mpanjifa fa mpanjifa tanteraka. Makasitraka Gôty. Ny fahazoko azy zany dia amin'ny ankapobeny teneniny Gôty teo dia ny tsy fahatetehana na hoe tsy fahatongavany fanazavana amin'ny tsibiriny ohatra zao ataonareo zao, misy ihany ny serasera ifanaovana fa tsy tafita amin'ny akamaroan'ny olona. Asa tsy manery anareo iaiky fahotana azafady tompoko. Ny zavatra azo ambara angamba de voalohany indrindra ny jirama de mametraka mihitsy ary io fanovana ngeza be io ao anatin'ny orinasa jirama, mametraka ny mpanjifa ola ara-pahamehana. Io tsy zavatra ho tenitenenina ohatr'izao foana, ohatran'izao fotsiny izy io fa dia novana mihitsy zany ny rafitra sy ny tolotra ao anatin'ny orinasa jirama mba ahafahana manatanteraka an'izay. Andainga izahay raha miteny hoe efa tonga lafatra sy de tsy tonga lafatra tokoa. Ankehitriny mbola lavitra ny ezaka ary mbola mafy ny asa, na ny teknisiana na ny ara-barotra na ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'ny orinasa jirama dia tena tsy manao ny aino zavatra mihitsy fa dia miasa andro manalina manatsara ny tolotra. Araky ny teninareo teo de marina tokoa zany mbola misy ny fatapahan'ny jiro na interruption de service, coupure zany mahazatra antsika, mbola misy ny tsy fisian'ny rano fa misy ny tetikasa ary misy ny asa. Zay ny antony zany andraisana andraikitra ao anatin'ny orinasa jirama ahafahana manatsara ny andavanandro ny mpanjifantsika. Ohatran'izay io optima io, ohatran'izay koa ny antony ahafahana zany manafaingana ny asa amin'ny fanarenana na ny fametrahana ny usine de traitement eny Manoseza na le Manoseza 2. Satria raha miresaka rano kely tsika zao dia 300 000 mètres cubes zany raha ny eto amin'ny faritra Antananarivo no resantsika, 300 000 mètres cubes isan'andro no ilaitsika mpanjifa zany. Nefa 200 000 mètres cubes fotsiny hatreto aloha ny capacité zany de production ny ao amintsika amin'ny usine de traitement. Tsy maintsy zany tsika manafaingana ny capacité de production tsika na manitatra izy io. Ny anaovana an'izay zany dia mametraka an'le Manoseza 2 zany tsika zay efa vita zany ny asa vaventy na ny génie civil amin'izy io fa ny ataontsika ankehitriny de mametraka ny équipement zany ahafahantsika gérer zany an'io usine io. Fametrahana ny équipement de efa nijerena ihany koa, efa mametraka tsika ekipa miasa andro manalina zany ampandroso an'io asa io mba
ho vita amin'ny ty premier trimestre 2021 ty zany zany hoe hatramin'ny farany volana martsa farany volana marsa zany mahandro seza 2 dia tsy maintsy voapetratsika ary tsy maintsy mandeha ny hoentin'ny mahandro seza 2 zany dia capacité na 40 000 mètres cubes jour supplémentaire zay zany ny mahandro seza 2 andrasika zafady raha telo hoe tsy metatra goba le izy kendrena hoe avita isan'andro Antananarivo ka hoy ianao nefa hoe 40 000 zany hoe efatralina metatra goba fotsiny tsy mbola mahatratra zay marina ianao zay zany ny anoizako azy tsy mahandro seza 2 fotsiny zany no ataotsika fa mbola mametraka koa tsika ny antsoina hoe unité de traitement containerisé hoazavaiko kely le izy ny olantsika zany dia efa antitra ny fotodrafitrasa infrastructure atsika zany efa amatonany tsy ny solo ny fantsina be dia be zany ny zavatra ao anatin'le réseau atsika amin'ny rano no efa tsy mandefa tokony efa nsolona efa taonany maro zay ny fanoloana izy io zany dia efa mandroso ihany koa fa mila fotoana fantatro hoe maika isika betsaka mpanjifa satria miteny nareo hoe nareo ve zay le fanontaniany Larisa teo hoe nareo ve maheno ny fitarainan'ny mpanjifa marina tokoa zany betsaka ny fitarainana tonga aminay ary tsy misy zany efa mametraka zay zao zany processus na traitement na doléance na réclamation tsy misy zay ny tanjonay amin'ity taona ity tsy misy ny fitarainana zay tsy voavaly tsy midika zany hoe misy ny vahaolana isak'izay fitarainana hoe rapitra dia voavaly olana fa ho raisina tsiraidray ary hovaliana tsikadray zany ny fitarainan'ny misy fotoana mpanjifatsika fa ny zavatra tsikaritra ihany koa mampiresaka moa ny tena kendrenay misy tsy fahampim-bola betsaka mihitsy eo aminareo ao ka na inona vina miasa ny génie zao ho ianao teo tsy azo resana ve zany azo resana tsara le izy ka satria ao anatin'ny programme de redressement na ny vision any Jirama zany dia misy lafiny telo voalohany indrindra ny ara-teknika manatsara ny ara-teknika io satria io ny ivany asa Jirama faharoa dia ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa zay resantsika androany moa zany na ny optima na ny centre de relation client na ny accueil na reny tolotra vaovao nomena ny mpanjifatsika reny ny agence en ligne sy ny application mobile ary ny farany dia ny fanatsarana ny fitantanana ara-bola satria rehefa voatatana tsara ara-bola zany ny orinasantsika Jirama dia afaka manatanteraka nyreny investissement na asa tetikasa zay goavana ary efa mandroso izy io ny antony zany dia efa ny tsara zany ny fitantanana ara-bola zay ny mahatonga atsika afaka mametraka ny mahandro seza 2 afaka mametraka ny unité de traitement containerisé zany manatsara ny fanolorana ny tolotra rano zao eny akanjo tombo zao ohatra efa misy anankiray tafapetraka dia efa miatsara zany ny tolotry ny rano eny amin'iny faritra iny ary zay koa ny ahafahantsika manatsara ny fantsina efa kilometatra maro zany ny fanatsarana ny fantsina fanovana ny fantsina zay amin'ny rano ataon'ny kendreko voalaza manko dia eo amin'le hoe fangamo tsy misy ny mpamatsy vola avy any ivelany fangamo tsy ampy reny vola alohany mpanjify reny fangamo mbola misy koa ny arriérage ny tsy nahefa ny anjarany zay le kendreko ivoaka raha hoy aho hoe azo tenenina ve zany marina izay ngetsy volaza nefa za misikotra atsika anisan'ny sotoavitsika ny zavatra mangarahara zay zany zay koa ny antony atongavana eto amintsika eto ny voalohany indrindra azo tenena amin'izay aloha zany dia mazava ho azy fa ny fanjakana dia manampy ary manampy tsy vola kely fa amina miliara zany ny fanampiny ny fanjakana ny Jirama mba hiatsara ny tolotra makany amin'ny vahoaka na ny mpanjifa zay zany voalohany indrindra mato manampy fanjakana nge zany dia tsy ampy ny vola alohanay mpanjifa tarifa ka zay le resatikety hoe tsy mepanga-tena akory na manaratra ianareo tsy hany ny resaka fa hoe aleo angarahara satria samy tompon'antoka tsy mandoha izahay maty eo tsy mampiasa izahay inona moa ny lana ny zavatra tsy ampiasaina tsy mampiasa ianao dia mitombonaina facture fa ny faharoa zany aloha ny faharoa dia fantatsika tsara fa mbola betsaka
ary io zany antsoavo atao amin'ny mpanjifatsika mbola betsaka ny mety alatra zay mety mbola misy eo anivon'ny herinaratra. Ona mba fanontaniana tale mbola mitombona ve le auto-relevé? Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay, zavatra roa no ary nytenen'ny gôdy teo le izy no tsy maintsy resantsika eto ihany koa ny auto-relevé sy ny facture estimée. Ny auto-relevé iverena kely ny antony nametrantsika ny auto-relevé io dia fangatahana izy io avy amin'ny mpanjifatsika. Zany hoe rehefa nisy ny valanaretina Covid-19 dia matahotra zany mpanjifatsika hoe sao de le relevéranareo jirama zay miditra aty amin'ny tokantranonay aty no sanatrian'izany hitondra ny otrikaretina. Dia nisy ihany koa ny fiarovana zany ny mpiara-miasa amintsika jirama satria sao de ny tokantrano idiran'ny zareo indray zany no mety misy an'le otrikaretina dia mamindra an'le otrikaretina amin'ny mpiara-miasa antsika. Zay zany nahatonga antsika nanapa-kevitra hoe tsy maintsy mahita vahaolana antsika satria zay ny zavatra lehibe indrindra de ny ahafahana zany mametraka ny auto-relevé io, zany hoe ny mpanjifa zany amin'ny fomba maro samihafa tsy voatery izy mameno an'iny coupon iny fa misy ny 3547, misy ny agence en ligne, ny application mobile, misy ny fandefasana mailaka makany amin'ny jirama mamerina ny index ahafahan'ny mpanjifa zany mandefa ny index vaovao na jiro io na rano miverina makany amin'ny jirama. Ny mijery zay satria manao analizy zany antsika tsy miasa ao anatin'ny aizana fa tsy maintsy manao anticipation sy manao prévision. Ny hitanay dia mitombo raha tamin'ny voalohany nandefasana ny auto-relevé io teo amin'ny 10,100 mpanjifa teo ihany no nanao an'izy io. Ankehitriny antsika efa mahita hatrany amin'ny 30,100 ny mpanjifa ary mitombo isam-bolana. Io statistique io momba ny auto-relevé zany hoe betsaka mihabetsaka zany ny mpanjifatsika ary maheno marina fa misy ny fitarainana voainay fa betsaka koa ny mpanjifatsika zay faly mety amin'ny auto-relevé io. Ny piasa taleny tena ohatrany hoe faly amin'izy io fa ny akabeazan'ny olona zay atao amin'ny serasera ato de miteny hoe foano any io fa aleo avereny ny releveur. Zay zany ny akabeazan'ny olona. Fa ny olona miasa le ohatranay zany de tsisy olona ohatrano ny tena mety io. Fa ho an'ny olona akabeazan'ny olona zay mipetraka ohatrano ny vadiny tena amin'ny akabeazany sy ny mpanampiny de izy miteny avereny ny releveur fa sahiran'izay manao an'le izy. Ka ny tena olana koa nge de eo amin'le tsy fitovian'ny auto-relevé sy ny estimation. Janona kely amin'ny auto-relevé aloha satria misy zavatra anankiroa tena tsy maintsy ho amafisitsika. Ny voalohany indrindra aloha de ny releveur de tsy maintsy mandalo isaky ny 3 volana eo zany mitety ny tokantrano. Zay zany ny voalohany. Fa tsy isam-bolana intsony. Misy ny releveur tsy maintsy mandalo isam-bolana, meko ohatra ianao raha misy zany ny toerana ohatra reny immeuble reny ohatra de ety ambany ny compteur. Dokam-barotra kely de mivery aza mbola miala aloha i Ramsey aza mbola mandeha aloha nareo. Taona vaovao, finday vaovao. Tonga ny Technospark 5 Pro miaraka amin'ny mémoire interne 64 Go sy RAM 3 Go, caméra 16 mégapixels sy selfie 8 mégapixels, zay tena mazava be, batterie 5000 mAh, matanjaka tsara fa anao mankafy ny findainao mandritra ny tontolo andronao. Ny Technospark 5 Pro dia natao amin'ny vidiny mirary tokoa sady mbola mahazo carte mémoire 32 Go mamaim-poana miaraka aminy. Tsy izay ihany fa mbola manana modèle vaovao maro be toy ny Pop 2F, Pop 3 sy Pop 4 ihany koa ny Techno amin'ny vidiny izay natao ho saza amin'ny faifa amin'ny vidiny pesiny maro. Techno, expect more. Mafana ny andro, kapakapa maivana any Aigle-d'Or ndray zao ny malaza. Modèle vita amin'ny hoditra 100%, vita malagasy 100%, tena mafy nefa 10,000 sy 3 monja. Style daholo! Aigle-d'Or, miaraka amiko isan'andro.
Tombola Jumbo 7 millionnaire. Aza miandry intsony fa efa tonga ny lera. Fito tapitrisa ariary be zao ny fanomezana. Raha naloka maro tena enjana. Mandraisa anjara amin'ny Jumbo 7 millionnaire ianao ny 4 janoary ka hatramin'ny 14 febroary ho avy zao. Tsotra mifandraisana anjara amin'ity. Manangona fonosana cube Jumbo misa folo. Anitra mifangarona tsy. Ataovy anaty valopy mity tsara dia asiho ny anarana feno finday adresy da zatara. Maro ireo toerana ahafahanao mandrotsaka izany. Super musique Analakely sy épicerie akaiky ianao ihany. Misy koa eny amin'ny Fouille BJB na alefa amin'ny poste 82 83 tsara lalàna ny valopy be dia be. Amin'ny 5 mars 2021 mijery TVM mandeha mivantana ny fisarihana amin'ny 7 arivo après-midi. Jumbo mampatsiro ny nandro. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ya efa hiditra amin'ny antso tsika fa marapiditry ny antso aloha dia itizatsika le resaka teo Italia anankiroa. Italia anankiroa. Italia anankiroa. Oui, ça va. Merci. Le tuizy le fanazavanao teo aloha sady miditra ny antso. Ya, verina amin'ilay autorelevé zany tsika. Araka ny teneniko teo dia tsy maintsy zany mitsidika ny tokantrano ny releveuratsika eo amin'ny isaky ny 3 volana eo. Raha zany sendra zany mpanjifatsika ka tsy navita ny autorelevé na tsy tafandalo ny releveur satria mariaka eto zany fa andalo foana zany ny releveuratsika ary zavatra anankiroa tsy mifanipaka ny autorelevé sy ny fandalovan'ny releveur ny tokantrano fa complémentaire zany ireo zavatra anankiroa ireo. Ny facture estimée zany no mety hitranga raha tsy tafandalo zany le releveur ka tsy tafaverina aty amin'ny orinasantsika jirama ny andeksan'ny mpanjifatsika. Na tsy manao autorelevé koa ny mpanjifa. Na tsy manao autorelevé zany tsy tonga zany le index. Les factures estimées fotsiny zany ny zavatra tsotra ngamba no teneniko eto hoe ny facture estimée dia eo amin'ny 60% zany 70% ny consommation an'le mpanjifatsika tamin'ny 3 volana lasa no anaovana estimation zany hoe tsy tokony zany na tsy hoe tsy tokony fa tsy misy facture estimée zany zay miopapana satria ambany no le fandanin'ny mpanjifa tamin'ny 3 volana lasa zany no consommation estimée. Dia zany hoe tsy takinareo zany raha ohatra ka latsaka izy amin'ny 2 volana manaraka ilay fahalatsahany raha mitaha amin'ny tena réalité de relevé. Rehefa tonga zany zay réalité de relevé zay rehefa azo soma tsara ny index dia manao kady zany ny isika jirama mba ahafahana zany micorriger an'io facture io zany hoe estimé izy teo dia arakaraka ilay index azo zany ny ahafahana tena mahafantatra ohatrina marina fandanian'io olona io ka raha misy vola efa nalohan'io olona io zany dia zay le hitanareo aty amin'ilay facture manaraka misy an'le hoe à déduire zany hoe tsy indroa zany ny jirama sanatrean'izany no hitaky an'io vola io fa rehefa nandohan'le vola zany le mpanjifatsika dia afaka déduisena amin'le facture manaraka zany iny vola nalohan'le mpanjifa. Compensation zany. Raha azo ampiana kely le anaovantsika estimé mantsy dia zao no tena anisan'ny tanjona mba tsy isiny le hoe anao zany cumul de consommation. Zany hoe raha tsy nandalo zany ny jirama mois de décembre mois de novembre ohatra nefa tsy natao estimé dia mivangongo amin'le mois manaraka daholo ny consommation rehetra. Le estimé zany mba aparitaka isam-bolana zany asaina mandoa le mpanjifa mba tsy tonga amin'le hoe miopapana be le facture mafesatra loatra na ifampitady indray amin'ny dia manampy ny tenin'ny déjà zao rehetra fa izay koa anisan'le tanjona hoe tsy ataontsika zay hanahirana an'le mpanjifa andoa 3 volana be zao ndray mitoraka.
Ivadika resaka jiro rano amizay tsika fa zay manko ny tena endrasan'ny olona sady anisan'ny fitarainana matetika be mihitsy ny tato ato hoe manahoana efa misy vahaolana ve nareo amin'io resaka rano tapaka io tsy teny afa-tsy ny ohatra fotsiny hoe ambato maro ny kianjan'ny Ambomangakely ny tarainan'ny olona teo sa mbola mitazana fotsiny nareo zany amin'izao sa efa hoe manana vahaolana sa hoe mbola vo ao anatiny mihitsiny. Ny zavatra azo ambara voalohany aloha ary manasa antsika anaraka ny izay fandarana izay misy fandarana manokana zany isan'andro izay ataon'ny orinasанtsika JIRAMA manazava ny momba ny rano satria misy tokoa zany ny olona onjam-peom-pirenena sa rano onjam-peo maromaro zany andefasana an'izy io ny RTG mbola tsisy télé fa zany mety efa misy ato amin'le mety ho azavantsika tokoa zany izay fandarana izay misy an'io fandarana io zany manazava sy indrindra manazava hoe aiza le vahaolana na inona le vahaolana izay hoentin'ny orinasанtsika JIRAMA. Misy eo amin'ny mizara eo amin'ny zone anankisivy eo zany isika zany eto Antananarivo raha miresaka famatsiana rano tsika dia reo amin'ireo zone reo raha ny eny Mandrosoa na Anjanamasina, Ambatomena azo atao hoe quartier rouge. Reo quartier rouge reo zany dia sahirana amin'ny famatsiana rano na alina io na andavanandro. Dia identifiena zany reny efa identifie moa zany fa tsy hoe identifiena reny quartier reny dia hitondrana vahaolana voalohany indrindra aloha vonjomaika zany hoe ho amafisina zany ny famatsiana rano amin'ireny toeran'ireny amin'ny alalan'ny citerne zany efa misy mihoatra ny 20 eo zany ny citerne JIRAMA mbola ampiana amafisina foana zany izy io indrindra ny isany sy ny famatsiana azy mba tsy ho tapaka zany ny fisian'ny rano eto Andrenivohitra ny resantsika. Fa tsy misy Atsimondrano, tsy misy Avaradrano, tsy misy misy ny raha mijery zao tsika ny Ambohitraina, Beravina, mijery Ambomangakely resanao teo Ambomangakely zao efa eo amin'ny citerne 5 eo amin'iny faritra iny zany Soamanandrariny, Tsarahasina no citerne efa mipetraka dia tsy maintsy zany tsika mba tsy hisian'ny fahatapahan-drano eny amin'ilay citerne manamafy zany famatsiana an'ireny citerne ireny. Efa nanao zany JIRAMA ezaka ary isaorana ny ministère ny rano satria nanampy be ny ministère ny rano niaraka tamin'ny UNICEF dia efa misy zany ny camion citerne JIRAMA eo amin'ny 7 eo zany isan'ny camion citerne JIRAMA vaovao izay entina namafisana zany ny fizarana an'izay rano izay. Io zany vonjomaika io mazava ho azy fa tsy iaina amin'ny citerne fotsiny zany isika. Ny vahaolana maharitra satria vahaolana maharitra tsy maintsy apetraka zany dia le niteneniko teo Mandroseza 2 zany anisan'izay. Ny usine de traitement vaovao eny Moronakona efa napetraka ihany koa efa mandeha izy io ankehitriny ary tokony hanatsara zany iny famatsian-drano ny partie est iny hatrany amin'ny Père Pedro zany famatsiana rano amin'ny Moronakona. Ny fahatelo dia ny fametrahana an'ireo station conteneurisée. Ireo misy isa hatramin'ny 10 eo zany ny station conteneurisée izay ho apetratsika cadre-tombo zany efa mandeha fa mandritra n'ity tapany voalohan'ny taona ity tsika zany dia manao mise en service an'ireo station conteneurisée ireo. Ameko ohatra kely angamba nareo raha ny eny Vato zao dia ametrahantsika ihany koa ny station conteneurisée zany izay amatsin'ny Vato aéroport, Antalamohitra, Ankadidravola sy ny sisa zany amin'ny faritra iny. Misy ny eto Sabotsinamehana. Sabotsinamehana mila fantatsika fa ny kapasité an'ireo usine de traitement de conteneurisés ireo dia mahatratra hatrany amin'ny 2200 mètres cubes par jour. 2200 mètres cubes par jour zany ary eo amin'ny 10 eo zany nisan'ireo raha manao an'ilay kajy kely teo zany ianao dia manampy zany tsika hatrany amin'ny 24 000 mètres cubes jour miaraka amin'ireo station ireo rehefa tafafisitra soabatsara ireo. Zay zany le vahaolana entintsika eo anivon'ny rano.
Ny voatanisanao teo zao dia Antananarivo renivohitra, Avaratrano, Ambohidratrimo, fa le Atsimon-drano nge ho mijaly nge zay ary be olona be mihitsy nge ao e. Tizaka zany rempozy hoe ny any amin'ny faritra koa manko anisan'ny taraina ohatra hoe Majunga dia misy anankiray zao ty hoe Antsiranana manao ahoana koa ny amin'izay Le Atsimon-drano aloha fa maninona mijaly nge zay mila tsy andro amin'ny maraina avarabotra itosy rera ambanivohitra rera misiavy alohan'ny reny rera ambanivohitra azavay kely le avarabotra dia ny eto ianareo daly ao atapona avarabotra eo ombony atsimony eo Ambatondratrimo ao misy ny bendrano zay aty ambany avaratra ambany raha resaka vase communicant zany ataoko teny frantsay fa mahazo an'izany olona dia tokony hazo izay sasaka be mihitsy ambany ao fa angamo tsy ny bendrano eo atapony eo io no mizara anay aty ambany aty fa mizara ho an'izy iny eo no mahavarina anay ary nefa ny ary amorony arabe raha tsy mamangary mahazo rano atoandro sy alina fa izay aty atenatena indrindra fa ny any etapona avarabohitra maina anie zany malazo ange zany ohatrany hoe raimbozy any tsy mandovo tenisany dia tsy mavo tsy mahazo aleo valiana tompona ndraiky aleo valinareo le izy fa dia apetrako mazava le izy tsy zay le izy ka toizaka kely ngamba satria tsy complet le fanazavako teo resaka sabotsy namena amorona kona akadra tombo tanjombato zany mamaty an'iny Ambohi Manala Imery Manjaka aty amin'ny sud zany atsimotsimo kokoa Anosy Zato iny Anosy Zato iny zao iny le metimety aminao iny zao mbola lava izy mamana an'iny iny Anosy Zato resaka station conteneurisé zany tena resantsika eto iny afahantsika mahazo aty Ambody Afotsy Avaratetezana dia Apasika koa zany 4400 mètres cubes jour zao neny Apasika ka rehefa ho tafapetratsika Apasika sy Anosy Zato dia tokony tsy hisotsony zany ny olana amin'iny ohatranao zany fomba fiasan'io le conteneurisé io ohatran'io fomba fiasan'io va tsy ny jirama amin'ny alalan'ny citerne ve sa pompy izy station conteneurisé zany amin'ny pompy izy pompy rano izy amin'ny renirano dia ohatran'ny mandro seza kely izy zany akaiky kokoa ny mpanjifa na amin'le toerana eo ny olona manovo io zany dia avy izy midistribue anaty canal ihany na tuyau be ihany mazava aminao raha am'izay le izy tsisy manovo tanana zany ohatran'ny miakatra avy amin'ny pere pétrole mangamanga geza be io tsy ohatran'io tsy ohatran'ny citerne izy iny le citerne resantsika tamin'ny reo zany mandeha herinaratra reo mandeha herinaratra reo fa tsy groupe électrogène mazava ho azy fa rehefa tapaka ny herinaratra dia mijanona izy dia tsy maintsy mahita vahaolantsika ahafahan'izy ireo pompy avy amin'ny renirano daholo reo conteneurisé reo mipompy avy amin'ny renirano reo azo atao koa ny mieritreritra manao forage satria mazava ho azy fa raha sendra ritra ny renirano tsy maintsy mahita vahaolana ka eo indrindra tsika amin'le ritra eo tsika amin'le ritra le hoe tsy ampiranontsika tsy ampiranon'orantsika azahoantsika zany zao amin'io zao zay koa zany tsara marina hoe anisan'ny antony ahitantsika ny difficulté zany an'izao toe-javatra iainantsika zao satria miamaina ny tanitsika amin'le réchauffement climatique fa isisony sy kopa be rano sa midina any izy zao varitra izy zao miamidina ve izy any ambony barazy zany any ambony barazy any ambony manambola sy any indreo ohatrany avoavo ihany izy any misy action anankiroa zany ataon'ny jirama voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy misurveiller tsika hoe tsy mihena raha miresaka barage atsika ohatra barage fotsiny raisina Mantasotsy Aspaniry zay mialimenter ny station hydroélectrique atsika tsy maintsy jerentsika zany reo renirano reo surveiller tsika hoe tsy mihena dia zay no mahatonga atsika zany indraindray no le ahitany tsy maintsy manao an'le provocation an'le orana manontany zao rano Ambohijanaka manamboatra trano any manko le bandy dia ona dia Ambohijanaka Ambohijanaka ho avy any ianareo e tsy maintsy tafiditra koa Ambohijanaka satria isaky n'le araky ny teneniko teo zany efa fatatsika ary ao anatin'le fandaharana moa zay afaka zavaina Antsipriany efa fatatsika hoe aiza misy an'ireo olana ary mametraka amin'ny vahaolana zany tsika amin'ny alalan'ny zavatra nazavaiko teo amin'ireny faritra ireny hatreo ny momba an'iny
fa le nanginy le atsotrondro zalahy zay fa tsy mahandro manko fa eo am'le fanaovana sy any ty ny tena ady lehibe an'le olona araba tompoko allo salama to salama tsisy miantso mihitsy de miantso mbola misy anina kely ka fanamboarana misy fanamboarana teknika kely farantsana be vomanka mba maty antany an'le tale hoe mety roviana any vita le station hydroélectrique aizany lalany jiro misy fizarany ety fotony ve nerinaratra misotranao am'izay fanontaniana zay ny asany efa hitanareo any tsara angamba izy io raha miresaka centrale hydroélectrique tsika dia farahantsana no centrale voalohany zay afaka ataotsika zany en production mise en production ny vinatsika ny farahantsana dia am'ty taony ty no mise en production izy io ary alimenté zany izy io ny réseau interconnecté milazary tenena manambara alefa sara ny fantaninao fanamarihana kely aloha ngambany voalohany faralahy koa zany olana jirama sy de olana pitsipisiny teknika zany fa organisation raha marina raha mijery isika midefaniny jirama eny am-poto rony mianitra ray mibaiko dimy manao rami ao anaty camion dikan'izany manao manakarama olona anao rami ny jirama fa tsy manakarama piasa eny sasasasa intierany piasany jirama raha tsy diso fa ao cadre daholo tsy mbola nisy société ohatran'izany hoe 1/3 cadre toy tapaka nahita ianao zay tsy maheno tsony izay zao tsy maheno teninao tsony tapaka in'izany ny valin'izay ngamba sody hoe miditra lalina be amin'ny raha tokantrano jiramany na mety tapitra kosa ngamba aloha ny teny hoe ny piasan'ny jirama rehetra de manao rami no tsy mahay na hoe nenao beloty hainao miafo le techniciannatsika tompoko mety efa avy hatrany any am'le vahina saina ny jiramany tale ny jirama reo tale zapandrara ve tsy afaka mba miaraka amin'ny expert amin'ny économie mahay ny fikirakirana ny fitsatanana ianareo amin'ny hoe fampidinana sy fampiakarana fa jerevokely zay raha azafady mba afaka miaraka manazava ny tena aro fampiakarana sy le fidinan'le fakty faharoa manaraka raha ho an'ny fitondra rehetra tsy ny kapoka amin'ny problème fa mividim-bary mila ampidinina jerevo zay maninona ny arivo ariary ny fisondrotana ao anatin'ny embolana nanomboka tany embolana zay tidin-jatsirivo filao vary zao tsika mividy vary valon-jatsorivo mba mety soa manam-paizana akasitraka tompoko resaka jirama moa ny eto fa ny resaka vary sy kapoka resaka hafa iny tsy maninona kory izy afaka mamaly an'izay kapoka naindray iny misy antso manaraka allo tompoko saika mba nitany resaka le rano jirama saika hoe efa en fait efa olana le izy fa zay aty alasora zao ohatra amin'ny début d'année tena tsy mbola nahazo rano mihitsy na indray mitetehara de ohatra ny efa mitaraina foana fa tsisy valy mihitsy de saika mba saika liana am'le hoe zaka mihitsy zany fandarana resaka rano zany de nefa ny ohatra ny efa vita le zavatra eo ankadin-dratombo fa tsy mbola miova foana le izy de ohatra ny nanao ohatra misy projet na forage koa nataon'ny jiramata ty alasora ambanimbany aty amin'ny lalana ambotanety fa ohatra ny tsisy fotoiny le izy de misaotra betsaka ary manao ahoana ny amboatran-drinanary zay aty ambotanety aty mainka koa tsisy any ambony be any eny vao may tsisy fa zay depuis début d'année 3 semaines zany zao tena tsy mandeha mihitsy ny rano de ohatra ny efa antanina daholo fa tsisy valy naizanaiza mihitsy le izy na ny be ny tanàna aza tsy afaka manazava be ny tanàna efa nitenena de efa nampandrehan'ny jirama fa ohatra ny tsisy tohiny hatramin'izao zay any ny ataony ke mampandre fotsiny de nefa ny aty aminay tsisy citerne mihitsy aty aminay nefa
aty koa mba be olona le sahirana reny dia ny citerne mitondra rano tena tsisy mihitsiny. Dia izay saka mba antaniana fanazavana. Papalora zao avy e. Sotra tompoko. Fampasahivana kely aloha tonoina amintsika le laharana fa lasa laharana hafa ny voantsonareo dia miteny le olona hoe tsy izy ny 032 32 05 266 na 034 30 87 966 na 033 56 00 966 ireo anankitelo ireo 65 tsontsika zany amin'ny 33 33 56 ka 00966 65 65 kay mandreny diso tamiko mialatsiny amin'ny piaina mialatsiny tompoko 35 tompoko daoary manahoana tompoko tsara avy amin'ny manahoana tompoko zay ava ty Atsirabe zay vao tafiditra misy jirama ao Atsirabe ka tsy resaka jirama aloha ny aty fa hitanareo allo tompoko mihaino anao hitanareo olana zany dia jirama manapita hafatra tsara ho an'ny andriamatoa filoham-pirenena malagasy zany tsy tiano fampitana hafatra aminy amin'le resaka sosialim-bahoaka satria mety misy ao anatin'ny mpanohana anazy maheno an'izao fandara zao ary tena mihitsy le sosialim-bahoaka tena mijaly ny vahoaka ataovy manara-penitra le vary arivo raiky lao fa aza atao kapoaka manara-penitra dia izao ny lalana tsy mahavoky nefa ankehitriny mipotika ny lalana tena nona ny vahoaka any ka ety Atsirabe tena vokatra izany vomanga zany tsy miovy kanefa ny ankehitriny mafy aminay no mividy an'ny raiky lao satria tsy miakatra ny vokatra no faratsy ny lalana noho izany amin'izao tsy mitovy ny fitondrana teo aloha tamin'ny 2009 ny amin'izao tamin'izany tamina indray vola taloha velo kira herinandro tsy andraisam-bola ankehitriny herinandro andraisam-bola velo tomany satria manao devoir ny vola ndrakoa tsy raha be sy raha soa vahoaka malagasy trosa zany amin'le trosa taloha velo kira ankehitriny velo tomany ho voaefa ve ka noho izany sosialim-bahoaka andriamatoa filoha sy ny gouvernement tajereo ataovy manara-penitra le arivo raiky lao fa tsy le kapoaka manara-penitra makasitraka to makasitraka anao madama misaotra betsaka anao raha dia engany ako tafita le eritreritra ao ny zatra nanontaniako ny talia anankiroa teo moa zany dia mahakasika indrina fampiasana an'ilay hoe autorelivé ataon'ny mpanjifa sy ny sisa hoe iny zany anisany nampinenena be ny olona atao tsy manaraka an'iny akory le izy mbola mahazo an'le estime filazan'zareo anazy rehefa eny efa nazavaina fa tsara aloha zany iny mbola be dia be manontany toko miarabanao hoe zao jirama ahonzay amin'le kasaka an'le facturateur nareo ahodikodinareo le resaka le tarifa 16 asianareo option hoe inona premium sy maninona sy tsaiko le tarifa 370 ariary le tarifa 16 taloha io le ohatrany tsinjarainareo amin'izao io tsy misy deuxième tranche fa samy 370 ariary daholo zao nefa tinginanareo fois 2 deuxième tranche lasa 740 ariary ka raha ohatra nareo hitsinjoanay mpanjifana jirama satria aza dimy fa ozy izy ianao 20% sisa mampiasa an'le tarifa le ambony fa tadio fa le io amin'le 20% le 20% teneninareo io compteur ray mitazona olona ohatra hoe fois 4 ka zao lava be zay fanazavako zay fa raha hitsinjoanay nareo dia le 370 ariary io ampidiny dia le 740 ariary deuxième tranche foany fa telo manarakarak'izay le prime fixe 11 000 ariary nataonareo 15 000 ariary dikan'izay mampiakatra vidin-jiro nareo fa tsy misy mpanjifa sotra betsaka tompoko kamba tsy misy miantso dia afaka mamaly avy hatrany mbola misy indray miantso eny tompoko tena rehefa avy rehefa tapaka izay allo miaraba tompoko miaraba tompoko arahaba miaraba tompoko efa tafiditra ianao miandry anao ny izy mba ndefa anontany an'le olona ny jirama reo za azafady avy aty alasora tompoko eny tompoko tena mba lazao marina hoe aiza no alainareo le rano amin'ny citerne satria nahoana hitanay eny amin'ny ranony kiopa mitroka rano le citerne ny jirama le rano sotroinay ve zany
amin'ny citerne misy antoka hoe rano madio an'ny jirama sa rofiny eny amin'ny rano mikopa saotra tompoko makasitraka tompoko sady afaka mamalina raha ke misy tonga indray ny andro manaraka aloha raketina tsoratra ny fanontaniany olona allo eny tompoko miaraba tompoko allo miaino anao izahay tompoko raba ia ento ny teninao saka iresaka kely eny tompoko resaka branchement le izy jiro zay resaka jiro branchement demande jiro branchement jiro oui tamin'ny 2018 ny demande 2019 ny paiement eny tompoko de hatramin'izao mbola miandry mino angamba fa tsy zarery le izy fa mba te apita fotsiny hoe tena efa ela loatra de mba mitaraina zany hoe inona ny solution amin'le direction sonnerano io le izy zay raha voarehetra miditra ao zany de lasa ela be daholo de lasa tena enjana be le izy fa mba mitaraina fotsiny zay mametraka fitaraina tompoko satria nareo nanome hoe 12 000 branchement hatramin'ny farany taona de zay angambany tompoko makasitraka anao tompoko ia ny antso manaraka moa rehefa tsy misy de mandeha fanazavatsika ny antso moa zany tena manao tohivakana tanteraka mihitsy sady miarabantsika rehetra fa ela be ny teo fa ataontsika amin'ny tapany feona de mafantanina allo eny tompoko allo eny tompoko ia salama tompoko ie voalohany aloha fanontaniana hoe famaninona no hoe manao auto relevé ny mpanjifa efa noazavainy teny ke zany efa noazavainy mitali de manarak'izay saika anao fitarainana zay tompoko zay ampona Ambatomaro Ambatomaro andray sora ampantokana rehetra iny amizay efa 7 volana tsisy rano efa manao fitarainana foana zay amin'ny jirama efa ny ampokotany efa mandeha any amin'ny jirama fa hatramin'izao zay mbola anikerana zay tompoko maka rano raha tsy manana tomobile zany ianao de mandoa 600 ariary bidon lay de le miteny jirama efa manao ina moa zany efa mametraka an'le citerne reny zareo nefa lizy ohatra hoe tsy tonga akory le olona le manisy an'le rano de milahatra eo ihany le bidon an'le olona tsy mahazo rano foana zay de zay mba fitarainanay satria tena malahelo zay hoe tsy fantatra ve hoe efa angamba efa ela be mihitsy any Ambatomaro zany tsy nanana rano sotra tompoko misaotra tompoko zay izy ngamba no mamarana ny antso amin'ity ity sady siantiketsika naraka dokam-barotra de iamaly fantanina rehetra nizy reo amin'ny jirama rehefa aveo fa izao koa selsika aloha de isiantikely satria ny fotoana moa zany mandeha de mandeha satria amin'ny sivomora izao de ny dokam-barotra ny fampidiram-bola ny orinasa tsy maintsy atao hoe anao fa mipetraka any Ambatomaro de nikerana makarano ndana findra nikerana ina mokomokana any Ambatomaro findanaka Trois, 2, 1, bonne année! Et ça continue! Mais quoi donc? Les 15 jours de bonus à tout Canal+. Vibrez devant les matchs de Premier League avec Liverpool et Manchester United. Le rugby Top 14 avec Clermont et Racing 92. Mais aussi des films et séries comme Underwater, The Good Lord Bird et Sonic le film. Réabonnez-vous vite et c'est reparti pour 15 jours de bonus sur tout Canal+. Les bouquets Canal+. Mafana ny andro kapakapa maivana any Glodandre zao ny malaza modely vita amin'ny hoditra zato isanjato vita malagasy zato isanjato tena mafy nefa 10,000 sy 3 alary monja style daholo Depuis 3 ans, nous sommes une centrale de réservation de taxis pour la France.
Vous maîtrisez parfaitement le français oral et écrit, vous avez une bonne culture de la France, vous avez terminé vos études et vous êtes à la recherche d'un emploi à temps plein en CDI. Vous êtes disponible et dynamique, venez rejoindre notre service client. Un salaire motivant de 600 000 arrières à plus de 1 million d'arrières. Cantine, transport pour les heures de nuit, hostie et knaps, bureau en plein centre de Tana. Shift disponible de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h du matin. Expérience appréciée. Pour déposer votre candidature, merci d'envoyer votre dossier CV plus lettre de motivation à Serra International par le biais du mail ayna.recrutement@serracera.mg. On n'attend plus que vous. Fato tsy misy mandeha sahady ny télécommande radio kilalao ny ankizy fa ahoana mihitsy e fa raha tsy vonisoloana ny pilina inona koa ary ny fidiananareo antony pilina tsy manjary tony e efa misy pilina Maxell le original sady tsara ny morana izao e Maxell dia marque japonaise fanta-daza maneran-tany ny pilina Maxell dia pilina matanjaka sy maharitra amin'ny vidiny tena mirary azo jifaina eny amin'ny botika Fly Technologies sy ireo mpanjarana azo lalana rehetra ny pilina Maxell. Maxell, un goût vos max. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Satria moa zany dia mitoetra moa zany fandarana rivotra amin'izao fotoana izao efa mivonona ireto mpiara-miasa ato amin'ny jirama ireto amaly ny fantan'ireo rehetra zay napetraka reo teo ary fandraisana tsoratra avokoa ka tsy ora be safary be na be resaka be tsina fa tonga dia omeko andreo vetranga mba ny fitenenana anomboantsika nyty resaka ity. Misy skajy maromaro moa zany le fanontaniana teo skajy voalohany horaisitsika dia ny momba ny rano. Voalohany indrindra aloha zany teny alasora le resantsika teo nisy ny fanontaniana hoe ny rano anatin'ny citerna Jiramavy dia tena rano madio azo antoka sa sanatrizany rano izay trohana avy amin'ny ikopana renirano hafa. Ny zavatra tiana marihana eto dia ny rano anatin'ny citerna dia miainga directement zany avy any Mandroseza, zany hoe rano madio azo antoka efa traité miala ny Mandroseza zany no tsinjaraina makany amin'ny rositernireo fa tsy trohana avy amin'ny ikopa sanatrin'izany. Ny faharoa momba ny rano dia ny tetikasa rehetra zay efa mandroso sy mandeha ankehitriny ny Mandroseza, Moronakona, ny station Cantorizia Katondratombo, ny fametrahana ny citerna sy ny sisa dia manatsara ny tolotra zany amin'ny eo amin'ny lafin'ny rano ary indrindrindrindra ho amafisina zany satria nisy fanontaniana teo ny resaka citerna teny alasora ihany ny fahazako azy teo dia mijery zany ny jirama manao analizy aiza ny toerana izay mbola tsisy citerna ny fokotany ary mandefa fangatahana amin'ny jirama dia apetraka zany amafisina ny isany reny citerna reny sy ny famatsiana azy. Zay moa zany fanazavana teo fa tiako averina eto zany mba ahafahana mamaha ary mametraka vahaolana vonjimaiky sy maharitra amin'ny olana rano eto amin'ny faritra Antananarivo. Ny skajy faharoa resantsika teo dia ny fanontaniana ny momba ny tarif 16. Ny tarif 16 raha mijery zany tsika dia no tsinjarana ataoko tsotsotra izy nisy zany nankaty amin'ny tarif économique, nisy nankaty amin'ny tarif confort. Ny tsara marihana dia ny tranche voalohany raha mijery ny tarif tranche 16 tranche 1 tarif 16 nareo dia 370 ariary izy taloha. Io tranche voalohany io dia nampidinina ary 300 raha miresaka ny tarif économique zany tsika dia 340 ariary izy ankehitriny, zany hoe nampidinina ny tranche 1 zany marina nefa fa misy ny tranche 2 izay 764 izy raha eto amin'ny zone io na ny faritra izy nidina fa eto Antananarivo zany resantsika eto dia
764 ariary izy ankehitriny. Eo zany tsika le miangavy sy manome zany ny possibilité ho an'ny mpanjifantsika mijery manatona ny jirama hoe raha tsy nety le proposition nataon'ny jirama, ohatra ianao zany tranche 16 taloha ka lasa mivadika tarifa éco na tarifa confort de jerena zany miaraka aminao hoe inona le tarifa metimety aminao na ekenao izay ambany kokoa zany ny no io 764 io zany ny andiniana azy. Angaviana zany reny cas reny na reny client reny hoe mba manatona ny jirama hijerevana ny vahaolana maharitra zany momba an'izay fiakaran'ny tranche 2 zay. Ny resaka manaraka teo zany fanontaniana de momba ny auto-relevé. Ny auto-relevé zany efa zavana teo hoe itoy zany ny auto-relevé satria mitombo ny isan'ny mpanjifa izay misitraka an'io auto-relevé io ary ny angatahana zany de ny mba satria efa maro zany ny fomba fandefasana an'ireny index ireny tsy voatery zany ny mpanjifa makany amin'ny masovo jirama fa afaka mampiasa izy ny application mobile ohatra ny agence en ligne de any an-tranony eny ihany zany de afaka mamaky an'le compteur de tsy indray monja de mandefa an'iny index vaovao iny makany amin'ny jirama. Fomba tsotra zany zay tsy voatery miandro releveur ohatra mandalo any an-trano na de zany nato zany aza de mbola misy ary complémentaire zany ireo tolotra anankiroa ny auto-relevé sy ny fandalovan'ny releveur araky ny tenenina teo de tsy maintsy mandalo any an-tranony zany mpanjifa tsirairay avy ny releveur eo amin'ny 3 volana eo farafahelany zany isaky ny 3 volana farafahelany de tsy maintsy mandalo ny releveur. Zay zany ny momba ny auto-relevé ary ny skatch farany tamin'ny fanontaniana de momba ny branchement avelako any tale misahana ny ara-barotra zay. Oui, makasika ny branchement marina be le remarque hoe nisy vina amity an'le 12 000 branchement en retard, zany hoe efa devis payer izy io. Raha mifaran'ny taona 2021 de efa any amin'ny salanisa 95-96% an'ireo 12 000 ny vita. Mbola misy ambiny kely zany angamba le raha namana ny antso zany ao anatin'le mbola tsy vita. Ilana tsiny izy amin'izany. Fa ny lamina vaovao apetraka zany ary efa mipetraka moa izy mbola mety tsy lavorary teraka satria manazavatra tsy mora dia fanaovana leo first in first out zany hoe zay olona nametraka voalohany ary nandoa le devis no tsy maintsy atao mialoha ka tsy hisy tsony zany le fisongonana ve sa fikarakarana azontsika atao hoe ambadika ve sa ahoana fa ny orinasa ray manontolo ny tale ara-barotra ny tale ara-teknika miara-miasa ametraka ny lamina vaovao hoe manana tsika planinina zay mifantoka amin'ny laharana nametrahan'ny olona ny fangatahany sy nanaovany devis dia amin'ny 2021 ho tsara itsika moa zany zavatra ny hoe mety tsara inona zavatra mety mbola harena raha ohatra ka tsy tongovana tsara fa ny tanjona aloha dia amezana fahafampo an'ny mpanjifa arak'izay fanaovana ny lamina fanaovana ny branchement zay na jiro io na rano. Zavatra tsotra koa manana efa manana compteur zany ny jirama ka afaka mamaly somatsara en fonction amin'ny fafahana manao ny installation koa amin'ny terme capacité en intervention sasitra fa afanganina amin'ny 2021 ny fanamfiarana fametrahana branchement. Isy moa zany satsika miresaka hoe fanatsarana ny service isy ny engagement de service apetraka ny jirama hoe rehefa mangataka branchement ianao de zao no fetra ara-potoana anaovana azy de ivoaka zany ary atao mangarahara amin'ity taona 2021 ty. Misy fantenana anankiray koa ty mety tsy valitory ny fantenana apetraka nindra teo hoe fa misy fantenana anankiray nisy projet zay efa ela be fa tsy haiko moa zany nahoana fitohizana ankehitriny fa nisy le compteur alefa ohatran'ny système na carte ohatran'ny mobile reny zany ohatran'ny hoe système na crédit aiza ho aiza reny hoe azo atao reny sa tsy azo atao tsony sa hoe ahoana no sa hoe efa maty moka sa hoe ahoana no fandeha ny tianao tenena angamba le compteur prépayé zany hoe le olona zany mandoa ny sarany alohan'ny anjifanany le herinaratra dia manana système tsika efa nisy hatramin'izay io amin'ny 11 000 eo nisan'ny compteur mbola mitorona amin'ny prépayé raha ny vina apetrakay dia ho tohizany io ezak'io zany hoe manomboka amin'ny ngamba amin'ny deuxième trimestre ny 2021 dia ny
tolotra ny jirama dia hifantoka amin'ny prépayé. Mazava tsara am'izay a raha mbola misy ihany koa ny tianareo amaranana an'izao fivanianana eto zao a dia mbola afaka fotinana na faraparanana zany rehetra zany satria efa nomboka tamin'ny fitsasana maraina nareo teto ny birao mbola miandrinareo ny ampiasana any no siny mbola hoe aiza daholo lianareo zao nareo zay tsy raitsinareo zao 48 heures OLNZ. Câlin mbola be dia be. Ia misaotra anao amin'izay voalohany indrindra aloha dia misaotra ny mpanjifantsika nametraka amin'ny fanontaniana satria ny orinasa jirama dia orinasantsika. Tsy anay irery fa atsika mpiarabelona vahoaka malagasy mpanjifa rehetra zany orinasantsika jirama. Dia ny fifanakaloza hevitra zany a ny dinidinika ny ady hevitra no mampandroso ny asa izay ataontsika ao anatin'ny orinasанtsika jirama. Izay ny isaorana antsika mpanjifa mba ahafahana zany mitady ny vahaolana maharitra amin'ny olana rehetra izay mbola mety mipetraka eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy ary izay zany ny asa izay ataon'ny mpiara-miasa jirama rehetra izay isaorana eto amin'ny ty radio ty andro aman'alina. Izay zany ny teny faraparany amaranana azy. Dia mirary anareo jirama hatanteraka izay fanazavana indrindra fa amin'ny atsipiriny izay ary mirary koa ny mpiaino hahafantatra hahatakatra ny filaminana ao ambadika izany rehetrarehetra izany satria tazomitsika le hoe ny mpanjifa dia mpanjaka ary ny jirama dia manao izay fahafahapony ny mpanjifa ary io moa orinasa anankiray izay miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana tsy adinoana izay dia misy hatrany hatrany ny fahafahany manome anton'le hoe 20 ora nomena anareo ambaro sosialin'ny olona avy amin'ny zavatra no dia fanazavana moa ny tonga teto dia nareo koa mbola andeha hamonjy izay 20 ora moa mbola hiarika vahaolana be dia be nareo fa tena vaderainy ianareo amin'le antso ho an'ny mpanjifa hoe tongava ty anay aminay aty amin'ny birao jirama mifampiresaka tsika ny amin'ireny sokajina fanjifana natao amin'ny alalan'ny relevé satria tsika jirama dia misy boîte à idée zay ao misy ilay boîte à idée reny dia rehefa makany aza jerena fotsiny izy avela vida fa manorata mandevasa sosikevitra dia apetrao ao fa ireny ihany koa ny ahafahana maka le hevitra avy any amintsika koa satria be dia be le zavatra sahanao anatin'izy ankany tsy voaraka daholo hoe zavatra rehetra atao io ka eo zany le hoe rehefa mandeha any manorata dia tenanao zay hitahitam-ponao tenanao zay atezeranao dia siovy anaranao aza asiana teny ratsy asa iveriny sy foatra ny sy daholo ny olona kaibozy ianarao eny ary misaotra indrindra misaotra anareo ihany koa nandray anay teto. Ny toy ihany ny fandaharantsika baronina ny anohizako azy dia ny fisian'ny fambolekazo izay tokony hazava amin'ny tsipiriny bebe koa izany moa dia amin'ny alahady fa 1 ny volana janoary ity alahady izy io dia misy ny fanomanana ataon'ny club rivotra amin'izay fambolekazo izay misy ny fitaomana mba hanatevenana ny mpandray anjara amin'izany fa misy ny fanomanana hatramin'ny zanakazo ny fiara hitaomana ny olona izay andehany dia irarinany hoe ny club rivotra sy ny club auditeur ny ty onjapeo radio des jeunes ty handray anjara mavitrika amin'izany ny olona rehetra mampandeha ny ty orinasa radio des jeunes ty koa ao anatin'ny raha teo ny mariko dia ny hoe ny toerana moa aiza mariko ihany koa ny hoe amfiry ny fiangana mariko tolodolo zay rehetrarehetra satria satroka raha nazava izay ny président club rivotra izay mikenikenina mafy amin'ny fanomanana azy efa hitako tonga ao izy nefa moa mbola tsy afaka manatony eto angamba fa dia hoy aho hoe misy ny fambolekazo karakaray ny club rivotra amin'ny alahady fa 1 ny volana janoary ity tontolo andro izy io ny fambolekazo izay atao eny tsy mbola miova angamba ny toerana eny ninona moa ny talata maninona ondry moa talata volonondry dia miainga maraindray isika dia mba mampiarahina amin'ny afinaretana ilay izy
ekena fa didino atongavany eny fa tsy hoe hiala volona hitsangatsangana kanefa kosa ao anatin'ny hafinaretana le izy. Inona ny vaovao farany ry Baronina momba nyty nametrahana inga Joe Biden ty? Ary dia lasana le inga Donald Trump zay tsy nanao an'le passion le mazatra le tonga zany le fianianana de tsika moa zany izy fa vita telo fotsiny passion de lasa izy nandeha de miala tao amin'ny atao hoe nanao passation ihany izy zany, nanao famindrandrara ihany izy zany fa tsirenzare zany le daholo ny an'izany zany fa nisy an'ilay sary le isaky ny fataperan'ny fetotoana isan'ny filompelana anankiray any États-Unis de misy an'le fanaovana fianianana zay atrehan'ny olona be dia be dinareo président taloha président ino atao sy ny miditra dia fanarika manao ny serment institution tsy nanafolosa nefa inga hoe nametraka taratasy izy iny zany zany ary dia atreto zany manomboka eto dia ny zareo demokraty zany mitondra ny firenena amerikana manomboka eto de matetika moa zany zareo demokraty mavita mitaona foana fa amin'ny ankapobeny i George Bush le no républicain mavita deux mandats fa matetika de mandat anankiray foana zany zany hoe zareo républicain no fomba politika ny kokoa zany dia any amin'le hoe miady diradira maherierisetra izay zareo tsaroako Ronald Reagan am'le guerre des étoiles George Bush demokraty kosa nefa zany hoe malefaka kokoa ny fomba fiteny, fomba fiasa, fomba fiteny, fomba fitondrana amin'ny ankapobeny zany satria moa fantatsika zany zao demokraty dia misy an'ireo antsointsika hoe ankory zareo zay resaka rasisme sy ny sisa zany zareo olona zay mitondra ny loko mainty io koa mihodinkodina mandreraka mihina raha lazaina tsotra hoe ao ny mainty hoditra ao zany mainty hoditra zany dia ao am'izao fotoana zao ao anatin'ny demokraty raha tsy diso hoany lefitry inga Biden azy atao vehivavy mainty hoditra tsy mainty tanteraka fa métis café au lait pas tompoko ary dia ny zavatra tena songadina koa zany dia ny famoahany fiarakodia an'inga Joe Biden satria de matetika ny fiarakodia ny filoham-pirenena amerikana dia kadiaka daholo tonony tsara moa filoham-pirenena filoham-pirenena eny zaka tsy manao sinoa zany sinoa le miteny fa gasy de kadiaka zany ary efa nanomboka tany amin'ny faela tany de kadiaka foana ny fiarakodia ny filoham-pirenena amerikana zay milanja 20 taona le izy zany raha vidiny zany eo amin'ny de nakatahaka million d'euros teo ka nangala tahaka antsika daholo satria efa temintsika amin'ny masony zao tontolo zao de mangala tahaka ny filoham-pirenena tsy tokony ny filoham-pirenena amerikana dia ny vidin'ilay fiarakodia dia 1 million d'euros satria de blindé tanteraka mihitsy zany fitaratra ny fiarakodia sy ny sisa mbola mora zany ny fiara ary mazaka olona fito le fiarakodia Sylvester Stallone naza mbola lafiny zany ny mazaka olona fito zany fiarakodia ny ry zareo ny sécurité ny chauffeur de Joe Biden sy miarakaraka aminy eo de olona fito no zaka ny fiarakodia misy cabinet ao misy téléphone misy rehetrarehetra io zany tena hoe trano anankiray mandehandeha fotsiny zany io de 120 tonnes zany ny motera ny tompoko de V8 zany mitovy amin'ny moterana fiaramanidina any hoany mihitsy fa izy de hay mandany izy satria 34 litre oso ny solika laniny ny fiarakodia tena mandany zany tena mino fa ny atsika tsotra zany ny atsika tsotra zamba ny atsika kadiaka tsotsotra indrindra koa fa ary 300 chevaux le fiarakodia tsy mba mandany volam-bahoaka zany fa io volam-bahoaka ny Joe Biden na volam-bahoaka General Motors zareo zany tena manao General Motors ary rehefa tena jery le BBC ho malaka mandeha le fanazavana le resaka fifamenoram-pahefana Donald Trump lasa Joe Biden eto tonga amin'ny Capitole ihany de rano sy militane dao zany zarehetra zany manazava am'izay le amin'ny teny anglisy ao amin'ny BBC mazava zegny mazava le satria miarticle be zany fa tsy manana teny amerikana Tom Hanks nanazava teo ingara ny hira ry izy Lady Gaga izy koa le anankiray
ohatrohatran'ny mahafinaritra iny na dia Chantal re zay tenenao zay. Tsy américaine teo Chantal. Angamba rehefa Chantal dia tsy maintsy gasy foana. Izy koa Chantal. Dia manazava amin'ny teny anglisy zareo fa tena natsapaka mamisy zavatra azy ihany le teny anglisy zany fa tsy zatra sarotra beka ile na izy. sy teny anglisy zavatra tsy sarotra nge io. Satria le BBC tena miartikule be ohatra zareo miresaka. Dia mazava le izy. Fa rehefa mijery ana fa le izy azoko. Ny tsaingioka amin'ny voatenin'ny seto dia le hoe ny antoko démocrate sy ny antoko républicaine. Reo ny any États-Unis tena antoko misongadina. Zay tsy tafiditra amin'ireo ny antoko madinidinika any dia aza tsy fantatra anarana akory izy fa dia reo roa reo no hany antoko mibahana eo amin'izay fifidianana rehetrarehetra ary mivondrona makao amin'indray amin'izy roa reo arakaraka ny fironan-kevitra firehan-kevitra iombonana. Fa ny etỳ Madagasikara dia kokoa fantatsika malagasy fa mahatratratra eny amin'ny 200 ano any na maherin'izany na telonjato aza ny isana antoko politika eto amintsika nefa isika izay firenena raha misy dia misy ny mponina eto telopolo tapitrisa olona. Fa any États-Unis ny mponina efa mihoatra ny tsy adinoy iseo mamerina zay rehefa tonga fanazavako fa tonga mifanontaniako manino eto Madagasikara no lasa miato toerana ny kandranana toerana trano no antom-pisiany antoko politika. Fa raha mampatsiahy aho ny antom-pisiany ny antoko politika tompoko amin'ny firenena tsirairay izay mandala ny demokrasia dia ny hoe fifampitaizany ny olom-pirenena mba ho talaky an'izay raha-pirenena sy fampivoarana firenena ka manana didiny antoko politika hanabe ny olom-pireneny ho amin'ny fampandehanana fampivoarana ny fiainam-pirenena. Fa eto amintsika tsy dia any loatra izay fanabeazana ny olom-pirenena izay ny hiazakazana fa ny azo seza ary le lalàna eto amintsika ihany koa lalàm-pifidianana indrindrindrindra dia manakana ny olona tsy manana antoko politika hirotsaka ao amin'ny raha fitondranana olom-boafidy zany. Fa saikisaiky ny mpanao politika dolodolo io zao mivoaka ny 12 olona dia jereo fa saikisaiky tsy amin'ny antoko atsy daholo izy ary mba misy olona tsotra tsy manao politika mihitsy mba manana fijery mivelatra kokoa amin'izay nefa fo anatin'ny lalàna moa hoe tsy maintsy eo zany mba nampalelana rehefa milaza ny tenany olo tsy miankin-doha zay raha ohatra misy ny fireneny Itaosy za tsy hanao Joe Biden zany. Fa ianao aleo ianao atao olona avy any amin'ny vanitosy any. Efa hoe zaho tsy hanao. Fa maninona? Ianao zany tsy tia firenena ianao. Efa mandray anjara ny fiainan'ny fireneny Tosy satria za mbola na dia tsy ao anatin'ny fokotany za manampy fokotany na dia tsy mpanolotsaina ny commune Tosy tsony za mbola manao araka izay azoko atao rehefa misy etsony be ny tanàna na misy etson'ireo ka mpanolotsaina ny commune. Kalma any ianao fa sao dia tapaka lalan-draha dia hamonjy toerana tsy mety. Tapaka lalan-draha mihitsy raha bozy tsy mety. Kofona no anahirana eo ianao. Za nga iverany lavany kirotana tension. Iza nataony lahelahy. Za le ty tsy mikirotana tension. Izy nataony lahy ty moa zany zao tsy elahy. Azafady ary. Manarakaraka an'izay ny vaovao eran-tany. Manao ahoana ho any Covid-19 fo. Efa mba misy fahareseny ve izy any Europa fa Europa manko zao no tena malaza be ilafian'ilay valana aretina mihitsy ary ny atahorako dia Madagasikara izay mbola mampiditra mpizahatany avy any Europa. Fa ahoana aza vao tompoko mpitondra fanjakana mba ahazoko zaharaim-bozy azy sy ny olona tahaka amin'ny malagasy mba tsy hisiny fiafahafahana hoe ahoana ihany teny Europa matsiravina be mbola sokavina ihany ny sistany Madagasikara idiran'ny mpizahatany avy any asa enjana ve ny fizaham-pahasalamana an'ireny olona ireny ary azona iantoka ve izay mitazana aloha zany fa mampiasa amin'ny fahasalamana no manao an'izay ataovy mahazo toky izay tompoko ohatra n'le resaka jirama teo tonga teto mihitsy ny tompona andraikitra nanazava tale anankiroa izy teo dia mahazo toky zany zao ny tena na dia tsy afa-po zareo tsy miteny afa-po tamin'ny vatongavan'izy mirahalahy teo kanefa kosa misavasava ny ahako zary izy raha teo moa lasaka dia samy teny an'izay fa teo masiny teo tsy samy teny satria zao dia voafelaka izy roa lahy eo atahorako iny zay rahabarony io valana retiny olo zao mbola akoatran'ireny resaka hoe zoso reny io zany ko tena mbola anisan'ny bana tanteraka na ny vaovao maneran-tany ihany koa satria efa
ao anatin'ilay fotoana anaovana vaksiny ry zareo any ivelany amin'izao fotoana izao misy nireo manaiky naovana ilay vaksiny dia misy nireo tsy manaiky naovana ilay vaksiny dia rehefa tena jerinao ilay fanazavan'ny manaiky sy tsy manaiky ao anatin'ilay izy dia hitanao mihitsy hoe samy manana ny mariny amin'ny fomba fijeriny ary tsy azonao disoina koa nefa ilay izy fa eo zany ianao lasa manao karazana ohatrany hoe fa analyzy hoe samy manana ny heviny olona ary tsy azo terena eo mantsy le hoe izy ansitrana tamin'ilay vaksiny moa ave le faritra anankiray na firenena anankiray nidiran'ilay vaksiny tena miaina be mihitsy ny famelezan'ilay valanaretina fa rehefa tsy zay mbola miahiahy ao aloha ka zay mihitsy mantsy le olana zany hoe ho an'ireo zay efanao satria raha tany la Frantsa zao dia ireo ataontsika hoe olona malaza amin'ny resaka sehetry ny fahasalamana satria misy mpanentana fandaharana be dia be nivelona any malaza izy ireo dia anisan'ny manentana ny olona hoe io zay fa manao vaksiny ary dia natao vatana mihitsy hoe io zay tokony manao vaksiny anentana ny olona anao an'ilay vaksiny ndreto izay ny ampitsy nanaovana vaksiny anay dia eo amin'izay zany le zany le vaksiny atao indroa taona misy ny vaksiny voalohany ary 1 andro ao aoriana ny fahavitan'ny vaksiny voalohany dia manao rappel n'ilay vaksiny ianao zany dia eo zany lasa misy olona misara satria le misariny ihany koa le vidin'ilay vaksiny fa tsy hoe izy koa nefa tsy hoe mora be fa somary lafolafo dia eo zany lasa mampisy ady hevitra be mihitsy satria ay zo ady hevitra be koa zay efa hita fa zava-dozy ve dia mbola atao minino ora atao maimay-pony ka aza tonoina fa misy olona le mpanamboatra an'ilay izy mila mivelona ihany koa manamboatra an'ilay zavatra sisa dia zany hoe misarany koa zany le izy ny olana amin'izao fotoana izao ny any Eropa zany zareo Rosiana milaza fa manana vaksiny efa manao vaksiny zareo frantsay manana vaksiny koa zareo anglisy manana vaksiny koa zareo dia samy manana vaksiny zany ka hoe izy ny tena manana ny vaksiny marina azo itsaboana mahomby ary tena miaro amin'ny resaka covid-19 ity eo zany ho an'ilay mpanohatra n'ilay resaka vaksiny zany dia hoe matory ireo vaksiny ireo izy tsy mitovy ao raha zay mihitsy le izy matory tsy mitovy izy zany dia misy nefa iray ihany ny aretina nefa ahoana le izy fa eo manko le izy misy ny première vague dia misy ny deuxième vague dia misy ihany koa le efa le selisosy le efa nomboka matanjaka be sisa le aretina ary mahay sy asika anao ela mahay sy mahadiny zavatra hoe misy ny tokony hojerena satria aretina iray ihany na onona ny samy hafa le vaksiny eo le ady hevitra eo tena mahatonga nyity tsy filaminana tout vaccin mène à la guérison fa zay avy eo moa zany lasa ohatrany hoe lasa lay tsy manohatra nyty resaka vaksiny ity dia miteny bizina fotsiny io bizina io ataondry zareo io satria hoe ahoana moa zany zany rehetrarehetra zany no mitranga eo ao anatin'ny jusqu'à maintenant eno dia eo zany le ady hevitra be any amin'izao fotoana izao dia izaho moa zany tsy tehitra amin'ilay ady hevitra satria ny eto amintsika mbola resaka hafa ihany koa nikaty eto amintsika zay nanomboka tamin'ny sabotsia dia niakatra tsika manana CV manana CV plus eo koa nefa mbola ady hevitra tsy vaksiny iny tsy vaksiny fa mampitombo ny hery fiarovana dia manana CV zay le izy ka dia an'izay mihitsy dia eo zany le hoe aza donoina fa aleo foana aloha mitandrina aloha satria raha izao zavatra zao no mitohy raha io ka niakatra eto amintsika eto io nefa niakatra izy tamin'ny sabotsy mino fa tsy akatra be intsony io fa ny fitandremana tompoko ny tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy ary tsy hafahafatsika hifananatra tsika samy malagasy apetao ny arotavanao aza midea mifampibeda ohatran'io fa mba tazomy le ray metatra iny na ty tangorongoronement io zao dia tokony hatsona zany zao le olona mpanao atsikana reny asaina manao karazana blagy eny an-dalana iny amin'ny resaka kasobosy fanentanana ny olona laza zany nge mbola mamorona le izy zany tena ko etony za mahita be dia be dia reny zany dia tao karazana zavatra eny an-dalana eny dia reny le sensibilisation atao satria mantsy io mantsy zany tsy maintsy hiara iaina amin'io ary tsy maintsy mitady fika hiara iainana amin'io fa io zany dia tsy ho afaka aloha io ary io nefa tsy fotoana foina fotoana fa tsy maintsy lava be ary mbola manam-paharetany ny coronavirus velo zao ny fidanian'ny masoandro efa mba afaka eto Antananarivo mba ohatra mba androany latsaka izy anao satria dia 20 degré nao ivelana ao amin'izao fotoana izao mangatsiatsika satria lay toetrandro ratsy zay efa manomboka mivoaka tsy kelikely izy amin'izao fotoana mivoaka tsy kelikely izy any andrefana
izy mivoaka am'izao fotoana zao efa tena ny miaina tanteraka mihitsy ny atao hoe heriny ka zegny mahatonga namanambara manao hoe aza marary aza maty salama veloma inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizaha zay mareva iny zay malasa olona alasinainy karazana rika misy moa sabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina ka tianareo foana galana miaro ny fahasalaman'ny pante taxi be